trandrahana tsara fa ny talentanao tsy ampiasainao. Rehefa tsy ampiasainao ny talentanao dia mitovy amin'ny tsy manao ihany ianao. Nefa ny any amin'izao tontolo izao ary izay maninona ihany ozy ny maninona, izay milalao ihany no mahazo. Ka rehefa tsy manao anao dia aza manantena ny azo e. Ary tsika kristianina dia ty tena problème tsika kristianina, manantena ariary zato ampandriny. Manina tsara, manantena ariary zato ampandriny. Dia mieritreritra araka ny tenen'ny paster José tao fa namatory any ambony fa meno malala zany na dia matory ary zany ka hatory ah ny Rasô Paôly. Marina mihitsy miala tsy ohatra somary mivoaka kely amin'ilay hoe ny Rasô Paôly fa misy zatra tiako mampianarina anao kely momba zay. Misy fotoany Paôly irahany Paôly ohatrany hoe manana faniriany Paôly andeha ho any Korinto ohatra. Dia zao anefa ny zavatra misy na indray, misy fotoany Paôly voazona amin'ny andraikitra hafa any Jerosalema ohatra izany zavatra resako zany. Dia misy izy Paôly raha tsarontsika tsara ny tenin'Andriamanitra hoe tena maniry mihitsy aho izy no any aminareo fa tsy afaka mandeha makany fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo ary aho izy dia maninona, dia ny fanahiko izy maninona miaraka aminareo any. Dia eo amin'izay ilay any Korinto miandry, dia eo amin'izay ilay hoe any Rasô ara-baiboly aniny ianao mieritreritra hoe laingany devoly any Rasô Paôly fa tena misy mihitsy zany. Ary any Rasô Paôly dia ndray ny misy kristianina tena manao zany hoe any Rasô Paôly. Paôly efa lasa korazana, Paôly efa mandova ny fanjakan'Andriamanitra fa ianao manahoana? Ary Paôly tadidio tsara teto ambonin'ny tany fa sady nitory ny filazantsara Paôly no manao lay. Zany no asan'ny Paôly, mandrary lay. Ka ndraindray ny kristianina manao ariary zato ampandrina dia mitetika ny iandry tataka fotsiny. Maninona? Miala tsiny fa ataoko amin'ny teny jatovy mihitsy ny miandry tataka avy any amin'ny hafa fotsiny. No. Mila miasa, mila maninona? Ary misy talenta aloha io fa afenonao ilay talentanao. Atsangano ny tanana izay mba manana talenta e. Andriamanitra atsangano ambony tsara e. Zay manana ny anay ny talentanay dia ny vavanay raha tsy hainao. Nalazainao fa be vava ary zay tsy maninona. Fa io ny talentanay dia io ny ampiasainay. Mikombona ny vavan'ny vady aman-janakay raha vao tsy miteny zay dia zay tsy maintsy miteny. Zay io ka mila ampiasainy zany. Ohatra miletika kely indray zany, zay ny sofina teknisianina raha latoky e. Mila ampiasaina ny talentanao fa raha vao alevonao io dia sorona aminao io. Za misy fotoana mamoaka mpianatra foana, mamoaka mpianatra any amina sehatra maro samihafa any, dia matetika toroteniko resaka talenta io. Fa mahasamiteny anao fa ny akamaroan'ny mpianatra izay navoaka ka nomena tsodrany tamin'ny anaran'i Jesosy nanana asa daholo taty aoriana. Tsisy mpitaingy-tamboho zany intsony dia hoe tapatapaka moa zany. Non, laiko zany. Fa raha vao manomboka avoakanao ilay talenta izay nomena Andriamanitra anao, tsisy an'izany ho ah. Ary tsy misy asa ratsy zany raha atao amin'i Jesosy ah. Satsy zany. Ianao tsy manao fa tsy misy asa ratsy. Be dia be ato miala tsiny ranabavy raha malala manadio toalety, manadio toalety. Misy mpiasa eto amintsika, gardien ny asany. Fa miteny aminao tamin'ny 3 taona lasa 4 taona lasa gardien eto amintsika. Za zao no anisany nanangana ny fototra zany olo zany. Trano vila be. Za tsy teny aminao iza sao dia andeha ho any ianao. Tena olona manana ny maizy azy. Eto izy hitanao ah, ohatra ny olona mody tsotsotra kely zany, ohatra miafiafy kely zany. Fa mandehana makany an-trano fa hitanao tsara ho Andriamanitra ve ohatra zao ny atao amin'ity rahalahy ty? Tonga ianao dia tsy miteny intsony. Zay mahatonga amin'ny tena hoe tsy misy asa ratsy zany. Fa indraindray tsika kristianina ohatra ny tena miandry tataka ho izy aty amin'ny filazako azy. Manantena ariary zato ampandrina fotsiny, manomboka androany za mino ao ambadika izao tenin'Andriamanitra zao. Tsy misy na dia ray amintsika reto araka tsy hananasa fa manomboka men'Andriamanitra asa ianao dia tsofina rano anao ah, ho tafavoaka afaka mamelombady aman-janaka tsara.
miainako ane zany e maninona za tsy mitory tsy misy sanga nyteny an'izany ianao no nyteny an'izany teo fa zany ihany ny toyany e zavatra ny ainana mizaraina amin'ray satria amiko ny toriteny dia mizara fiainana ny mpitoroteny zany tokony mizara fiainana mihitsy izy ny zavatra ny ainana mihitsy ny tokony ampitainy tsy diso ao anatin'ny soratra hitanao paster Josette matetika nytena hitanareo za ty izy ohatrany kelikely fa ndray androany mbola manena izy manahirana ny paster ay falasa izy ay falasaka izy asa reny paozin'ny paster José rangezy alay fisara-tsaina dia mbo alay fisara-tsaina za ohatran'izao foana hatramin'izay za tsy hoe tsy miova omaly sy anio mandrakizay jesosy ny tsy miova omaly sy anio fa raha mba mahazo aina dia mahazo azaina kely dia miverimberina ohatraohatr'izao ary zao koa ranga manjato kely anahy zao koa ny tiavan'ny tompo ah zao afaka mipetipetika tsara voaviana zao ny tany amin'iny faritra n'inona faritra ny akaiky ny malaimbandy iny votamilady any tany io a efa hitanao eto ndray afaka mipitipitika tsara no le fitahian'Andriamanitra ny tenanay hozy Paoly apôstôly ny fahasoavan'Andriamanitra ny nahatoy izao tsy azo ny fisasarana ampiny zany ozy ny baiboly ihany koa zay ka zany fahasoavan'Andriamanitra ny nahatoy izao ka zay koa ne mba promotion Paoly any misy hitako promotion Paoly mantsy anabavy miaraka aminay dia mba tsy maina fa aloha zay mba izesta kely zay fa zay Paoly fa zay tsy manao hoe andraso Paoly rehefa tsony zay dia tonga raha afaka inona zavatra tiana ampitaina aminao amin'ny alalan'ilay afatra Andriamanitra toy izantsika ny afatra fa misy zavatra be dia be ato mahafinaritra mahasoa ny fiainanao ary inoko fa ao ambadika ty afatra ty dia misy zavatra tsy maintsy miova tsy hoe tokony hiova fa tsy maintsy miova satria ny tenin'Andriamanitra dia manova fiainana manova zavatra mampitsimbadika tantara mihitsy azon'Andriamanitra atao mihitsy ianao le atao farany ambany eo ho akarin'Andriamanitra dia mifarany ambony aty mihitsy zay a fa raha tsy mahay mipetraka koa ianao no le toetra ratsy araka nambaran'ny soratra masina teo ery ambony ery dia ianao mihitsy le aveny ambony aveny sanatria ndresaka ikidinga aty ambany aty satria ratsy fanorenana ny antony zao tenin'Andriamanitra zao mba tonga anao tsara orina tsara ny amin'ny afatr'Andriamanitra zay mpitain'Andriamanitra ndao ary jerentsika tsy voatery tenin'Andriamanitra fa ity a tarihan'ny fanamasina aloha voalohany indrindra amin'izay rehetra tokony ho atao na ny tsy tokony ho atao misy zavatra ny olona nikinikiny za fiteny ve zany zavatra tsy tokony ho ataony fa ny zavatra tokony ho ataony tsy ataony zany reny hoe mavoantsika zavatra tsy tokony ho ataonao ny nikinikinanao zay ny navoan'ny Saoly mpanjaka tsy anjaran'ny Saoly ny manao fisoronana fa ny Samuel dia rehefa somary elaela ny valimbavaka dia ndeha ataoko an'ity ranga fa ohatrany taraiky be tya vadika ny resaka vadika ny zavatra rehetrarehetra ndao ary teboka faharoa dia zao a mandraisy ianao fa misy zavatra maromaro resahana eto a miandry ny taridalan'ny fanamasina dia ny faharoa dia zao hoe inona ny zavatra tena mety manavanana anao fandrasaha kely teo ihany angamana na compétence io a na ny diplôma mety hanananao na ny talenta hanananao ireo zavatra anankitelo ireo inona no hanananao ozy Eli ary ozy Elisa moa ohatra ny ray ihany reko ny anjara roa tamin'ity ihany ny raisy ny tiako inona ny misy ao aminao tanao za dia ozy Jesosy inona ny misy any aminareo mofo dimy misy azany rano roa rery tompo ny ainga tamin'ny mofiry mofo dimy misy azany rano zany hoe ain'Andriamanitra zany mampitombo sa tsy ain'Andriamanitra ain'Andriamanitra mampitombo fa ndraindray isika mitady tonga dia hiakatra ho eny ambivonana ozy ny soratra masina fa ny lalan'ny marina dia tahaka ny tsy haitsika ve zany e ao anaty baiboly ao zany e tahaka ny fipoakandro maraina mihamazava mandra-pitataovovonan'ny andro zany ka fa ianao aloha mila marina araka ilay tenin'Andriamanitra rehetrarehetra nambaran'ny pastera teo ny marina ozy izy dia tsara inona tsara fanahy zay ny lalan'ny olona tsara fanahy zany dia tahaka ny fipoakandro maraina mihamazava mandra-pitataovovonan'ny andro ka raha ianao no tapa-kevitra androany hanomboka ho tsara fanahy dia tadio tsara manomboka misokatra tsikelikely fiainanao eo sokatra tsikelikely eo
manana ny zany za tsy menatra mijoro vavolombelona noho ny amin'ny Jesosy tsy maninona raha misy malilo ny sofonareo dia akimbony fa za mbola iteny za io niainga tamin'ny tsy nisy aloha niainga tamin'ina tamin'ny tsy nisy vao nivady aloha zay mivady dia ohatran'ny sahirana hoe dia ahoana moa zany tsika ty fa nananasa ihany aho fa tsy ampotrohanako zavatra kely le ampelantananako dia nanomboka ohatran'ny meny Jesosy moto anankiray zay tsy frère anakory zany sanatry ny vava fa entina hijoroana vavolombelona aminao hoe Andriamanitra tena miasa io Andriamanitra io ary Andriamanitra tena mahagaga io dia meny moto anankiray ohatran'ny somary tsotsotra kely zay dia za aloha mbola teo moto foana aloha zao dia nakarany teo amin'ny moto kely anankiray somary lehibehibe dia nikainy teo amin'ny moto anankiray lehibehibe kely dia zao le moto isaorana an' Jesosy efa mba nakarany Jesosy any amin'ilay atao hoe Racine King tsy haiko na hainao zany na tsy hainao efa mba moto anisany mba efa mbo lehibehibe kely zany moto zany azonao tiako tenenina ary za meno fa tsy jany amin'ny Racine King fa tsy maintsy hiakatra any amin'ny pneu anankefatra oriana kely eo dia hiakatra trany zany ka matiantoka fotsiny ianao raha mitady an' Jesosy eto nefa tsisy vokatra akory eto mandany fotoana mandra-parivan'ny andro fa miteny aminao fa misy vokany io zavatra zarainao io zay mahatonga amin'ny teny aminao zay raha vao tsy miteny dia tsy misokatra ny vavany vady aman-janaka fa mila miteny na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana teboka faharoa teo inona ny kompetansanao na inona ihany koa diplomanao na inona ihany koa inona aiza izy teo faharoa inona ny diplomanao ny kompetansanao na inona no hainao reo zavatra reo misy zavatra hainao fa tsy izy an'izany olona tsy mahay zavatra ary raha tsy mahay menara manina tsara ao amin'ny radio fitazan-tsoa zao misy ny fandara hello ork sa tsy hainareo zany ohatran'ny teteny izy bonjour travail ohatrany hoe mitsena n'le asa mihitsy ianao hoe efa tonga kay le asa efa tonga le valim-bavaka azonao zany reny rehetrarehetra reny natao hanamora ny fahitantsika inona fahitana asa dia mo samy mampiditra daholo zay dia mo mampiditra hoe ianona ohatr'izao dia ty mananasa ohatr'izao dia hitanao zany zany hoe ezahana amoraina mihitsy ny fomba hitanao asa ivelomanao mba tsy hamperikerika anao amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa raha merikerika anao miteny aminao fa misento ianao misy talenta ao misy zavatra ao anatinao velomo zay atao hoe na velomo na dia kely aza dia velomo mety hiteny hoe ka zay ny ry pastera tsy manana fon nga zany mila be mila voatery tsy maintsy vola be na roa alina reo an-tananao na ohatrina na telo alina ary dia afaka mitombo zay ny lalany marina mihamazava mialehibe miamitombo ao hitanao atsika manana talenta manao asa tanana ireny dia manomboka ianao mametra marika mametraka inona marika tadio tsara zay ho tadidinao zay zavatra niteneniko zay androany manombo mametra marika amin'ny zavatra zay ataonao mba tsy fangaronao amin'inona amin'ny hafa azonao zay ozy izy tsy haiko le zay nahinao ny radio tamin'le ny vahiny tao gasikara manao vahinao izy asisin'iny zavatra ataonao azonao zany zay sehatra rehetra misy anao dia manaovy anao soni atao fantatry ny olona hoe zany paster anjato vao miteny azonao zany zany atao manao soni vao misy kakapizao mety ny olona dia vao mihinana n'iny olona dia fanta kakapizao n'le olona vavako amin'ny FPVM ty hainao ve le asiana soni hainao ve zay le izy manaova soni na amin'ny zavatra zay ataonao aza mionona fotsiny anao aloha atao tsotsotra fotsiny ty ny an'Andriamanitra tsy misy zahatra tsotsotra zany Andriamanitra nanaotsy nataony tsotsotra fa rehefa manao zavatra dia manaova zavatra concret manaova zavatra tsara ho an'Andriamanitra azonao velona izy azonao tsara dia mialohan'ny anaovana an'ilay zavatra ianao dia efa jereo daholo ny debouché rehetrarehetra zany atao hoe leadership jereo ny ahafahanao mandefa hoe raha mavita zavatra oatra zao reto afaka mandray tsara ny vokatra mba hitonao échantillon izy alohan'andrana ao tsara ve ao
Rehefa manao armoire ianao ry paster Mahevo dia mba hanaovy anankiray aloha esantion mba ho apetraka ao an-trano. Azonao ve ilay zavatra tiana ampitainy? Satria paster Mahevo manana talentany amin'ny passe-partout io ramose io. Mandoko hainy io. Mandrafitra hainy io. Mampanambady olona hainy io. Resaka fahoriana mbola hainy io. Hainy io daholo. Mahay ny zavatra rehetra amin'ilay mampahery a. Azonao zany? Ka tsy misy olona zany tokony hiteny hoe tena zay tena tsisy asa. Za zao tena mamotsitra teny mihitsy ho an'ilay olona rehetrarehetra zay tsy manana asa rehetrarehetra tonga teo. Za tena mivavaka ho anao fa anokatra lalana ho anao Andriamanitra androany. Genesis 2:2. Zay ary ny verset fa tonga. Mety n'izy zany. Ohatrany tsisy Genesis tena tiry paster. Aiza. Efa mirodana le baiboliko. Tena efa potika izy ty. Genesis 2:2 a. Raso lo paster fa tsy tadidiko a. Jerena vetivety aloha. Oy. Genesis 2:2 dia manomboka amin'ny 2 aiza izy teo e. Aiza ry tompo a. Raso ireo olona vetivety azafady manao ireo olona. Aiza ry zany baiboliko zany. Miala tsiny fa ahoana le teny, ahoana le teny. Le misy an'le renirano anankiefatra iny amin'ny tany avila sy ny sisa. Genesis 2:2. Hay tika, ty izy dia misy ihany ka efa rovitra le izy dia atao ambadimbadika ato fazafady. Genesis 2:2 dia manomboka eo amin'ny 10:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy hono nivoaka avy tao Edena andena ny sa. Atreo izy dia nizaraka ny sampana efatra. Sampana firy hony? 2:2. Ny anarany voalohany dia pisona. Io no mandena ny manodidina ny tany avila rehetra zay misy ny volamena. Ary tsara ny volamena amin'izany tany zany a, tahaka ny amin'ny Mahiva tanàna hono. Any Bedola sy ny vato Beril. Vato zany anaram-bato zany sao dia verina rehefa anaran'olona. Ary ny anaran'ny io ny faharoa dia Giona. Io no mandena ny manodidina ny tany kosy rehetra. Ary ny anaran'ny io ny fahatelo dia Idekela. Io no mandena ny tandrifiny Asiria. Ary ny io ny fahaefatra dia Eufrata. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny rahalehilahy ka namponina azy tao amin'ny Edena hanina ozy hiasa sy hitandrina azy. Mazava ny resaka. Hanina tsara hony. Hiasa sy hitandrina azy. Zay mahatonga amin'ny tenao tsy misy olona tokony tsy mananasa zany eto hoe farafaratsinao mananasa an'Andriamanitra. Ane? Zay ka. Raha mbola tsy manana dia mandeha amin'ny kelena fatratra ary mba anisan'ny nahitako asa. Za nanao asa an'Andriamanitra tany any Ambositra. Niaraka hatramin'ny Tativiky, tsy haiko nao Tativiky na tsy ao. Promotion anay zany. Any Ambositra any misy miantso. Ahoana Ralanjato? Eny tompo. Ianao moa mba manana talenta amin'ilay miteny amin'ny radio zao ny fantatray dia miantso anao zay efa nisokatra ny radio amin'ny fiangonana. Tamin'izany fotoana zany, tsy haiko 2017 sa inona taletso tsy haiko. Tamin'izany fotoana zany dia natsona aloha dia nisokatra kely dia nisy an'ilay hetsika ilay mpanao gazety ireny tena dia natsoy ny paster Iraka Michel Ralbert. Ajanony aloha ilay radiontsika fa misy zavatra mbola alamina kely dia nijanona. Verina amin'izay nanao recrutement ohatran'ny olona rehetrarehetra rehefa avy eo niditra tato. Azonao zany hoe any amin'ireny asan'Andriamanitra ireny tsy lele olona akaikinao ihany fa nany amin'ny asan'Andriamanitra zay alenao any a dia any koa no hitahian'Andriamanitra anao zay mandeha any maninona e. Zay rehefa te hombany tahaka ny fanombany ireny akoho ny zanany dia mba mandehana manao asan'Andriamanitra fa any ny fomban'Andriamanitra any. Tena manana izany e. Fa ho an'ny efa manana azy na mba te hanitatra ianao dia zao hoe aza mionona amin'ny loharano anankifiry? Anankiray. Azonao zany? Ahoana tsara?
aza miolona amin'ny loharano anankiray. Ranomarina ny loharano tsy mety ritra, fa ny loharanom-bola mety ho ritra ihany sa tsy mety ho ritra? Mety ho ritra iko mitady lalanako. Ary rehefa mitentsika dia mandeha ohatry ny rano izy ato e. Ka raha maray volana vodinianao anatin'ny 10 minitra efa 0 ariary. Marina ane zany, za tena miteny anao zany, nandray vola amaly. Vao nandray an'le vola fotsiny a, dia hoe otre dinina moa zany ny toyany. Satria mivadika raha sitrapon'Andriamanitra otokanana any an-tsahany ambala vao amin'ny 10-11 zao, dia nandinika teo dia manao an'ilay kajikajy rehetrarehetra anao zany amin'ny saina amin'ny maha-olombelona. Satria raha anao trano anao sisa ny baiboly dia manina tsara aloha, petraka tsara aloha dia mandinika. Ahoana ny anaovako an'ity? Manao plan tsara aloha ianao, planifena tsara ny zavatra rehetra atao. So dia very mpavatapisa ninona le lalana midina be manao zao iny. Any ianao ny arin'ny olona aiza amin'ny frenao. Ny olona angaty alala zay mampasteranao midiny lafa tsisy fre. Azonao ve? Dia mila mandinika tsara ao anatin'ny zavatra tahaka an'izany. Ka tsy aza mionona amin'ny loharano anankiray. Ty anaty aloha tena inkonao fa tsy vita ty raha izao fampianarana zao. Mbola lava be izy ato. Fa ny tiako tenena aminao misy mba sombotsombony ahafahanao mandray lesona, dia ny fanamasin'Andriamanitra amin'izay no mitari-dalana anao hoe aty fa tsy any fa sao very any. Azonao zany? Ao tsara? Dia zao, mila loharano maromaro fiainanao io raha mba tianao hitatra ny ambaindain'ny fivelomanao. Manina tsara? Mila loharano maromaro. Zany mahatonga ny olona sady miasa any amin'ny sosiete izy, manao vadinasa, manao vente en ligne, ataony daholo zavatra rehetrarehetra io, fa mampiditra inona izy? Ho anareo vehivavy, aza miolona fotsiny ao an-tranao hoe manatavy tena fotsiny dia manabe tare. Fa manaova zavatra. Zany ny mahatonga ny olona mandatsa anareo indraindray. Velom-potsiny ty. Azafady tompoko. Misy manao an'izany ane. Mba mandeana mba miasa mipetraka fotsiny ato, tsitako izay atao ato. Fa mba mila manao zavatra. Tsy voatery mitady zavatra sarotra re olona. Miala tsiny manao re olona. Be dia be ny zavatra azo atao, fa ankatao mitari-dalan'ny fanahy masina. Izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Zay. Fa maninona ny tanora kely vao eritreriny tsy manambady, tsy maninona ireny, mavita mitady vola, mahita vola 5 millions isam-bolana izy ho ampiasainy. Maninona tsika efa mamelona vady aman-janaka, nitaiza zaza dongadonga kely iray, nitapina ny fisainana. Ozy ny Salamo 32:8. Anomehinanao ao izy. Sainanao. Ampianatra anao ny lalaka lenao. Hitsinjo anao ny kanina ozy. Anolo-tsainanao. Hitanao zany. Ankatao izay fanahy ny fanoloran-tsaina izay mba atongatsika hivelatra tsara, anana fivelomana matotra sy mbazavy. Ao a? Matotra sy mbazavy. Aza mandraiky tsony androany hoe mpanompon'Andriamanitra ianao, dia tsy atany tsy aparafara, tsy ambony tsy ambany ohatry nareo milaza azy. Ny tanjon'Andriamanitra amiko sy aminao dia ny lalanao ho tonga eo amin'ny tatao vovonana. Sa tsy mety aminao zany? Ka maninona raha mba mitehaka ho an'i Jesosy ianao raha mety aminao zany? Zay mitehaka mihitsy. Osy paster mahefo zay tsy haiko le izy. Ny azo zao zay sonia apetrany raha vao mitory-tena izy. Hitanao zany, zay le atao hoe mametraka sony. Vao misy mikika fotsiny dia fantatra hoe ao ndray tata mahefo zay. Neny sonia apetraka raha vao miteny eto zay tonga dia efa fantatra hoe misy zavatra ao. Azonao? Misy zavatra apetraka amin'ny zavatra rehetrarehetra atao mba hahatonga anao anana marika tsara na ny fanamasina raha dia manisina inkio tombo-kase. Ao a? Rehefa ho any an-danitra ianao dia jerena ny tombo-kase, tsy tomboka vatsa fa tombo-kase ny fanahy masina atao amintsika, ary io jeren'Andriamanitra rehefa tonga izy. Misy tombo-kase sa tsisy? Rehefa tsisy tombo-kase amin'ny fanahy masina, aro-tany ery.
dia zay mahatonga miteny aminao hoe mila mametraka tsara ianao a an'ireo zavatra tokana anankitelo anga mandre zavatra voaresako ireo zay ny aiza aiza manana 4 minitra mbola mitoy 2 minitra tena paty matsiro zany sisa ny ananako 2 minitra dia masaka eny ary aloha ho farapara rano marina tena lalina be ty ary tsy vita fa mbola voanakoroa zany efa izy ato misy 5 donc zany a amin'ny fotoana mamety azy dia ho zaraintsika izay zavatra zay zao no entiko amarana anazy ary tsy voatery miainga amin'ny zavatra ngeza be ianao manina tsy voatery ndraindratsika mieritreritra hoe tsy maintsy fond 100 milliard vao mety na 100 millions non ny fanapaha-kevitra ao aloha dia efa anisan'ny délivrance voalohany ampisokatra ny vavahady-tsainao ahafahanao manao zavatra fa raha vao tsy miainga anao sy paster Josette ao dia mitovy amin'ny tsy manao ihany na be fitetika sy be calcul be ary raha vao tsy miainga dia namany tsy misy ninona ho an'ny mpandraraha tonga dia sotiako 2 minitra sisiny ah ho an'ny mpandraraha mantsy matetika manana ina izy manana associé manana ina tsara reny mpandraraha vavety reny manana associé fa azo tokony mandraraha zavatra mbola madinidinika aloha fa ny kely ihany ny tonga lehibe ny zato ihany ny tonga arivo ny arivo ihany ny tonga manaliny ary ianao le ary zato ampandrina kely androany eo tena tsofina rano anao mbo ianao le tonga analinaliny amin'napinapitrisany amalavilavitrisany mihitsy ianao atsoatsy miainga amin'ny revirevy miainga amin'inona tsy any ambony tambo fa miainga amin'ny revirevy ahoana moa zany nofinofy zany ka zany noho izy zany fa tsy hoe olona tsy manana diplôme ianao dia mieritreritra ianao ho directeur général ny banque centrale ohatra zavatra tsy isy any zany fa olona nianatra an'io no afaka mipetraka eo fa ianao mety afaka manao directeur ny Kakapigeon ihany sady zany PDG zany ka misy zany misy zany zavatra zany dia jereo tsara ny olona iara-iasa aminao maninona atao maro ny sakay zavafiry ny tokiso anankiray izy ny tokiso anao zao voilà zay na dia be dia be ara zay mety ho sakaizanao any Jesosy ihany itokiana zay io fa raha mitoky amin'ny olombelona ianao taraiky eo ianao azonao zany ary ny tena olana dia ity isika kristianina mitady an' Jesosy manompo an'Andriamanitra velona kanefa ny olona miara-miasa amintsika dia olona sanatrindresaka olona tsy manompo an'Andriamanitra na formation dia miara-mampiasa vola eo ianao za miteny aminao rehefa tsy resinao dia anao no tsy maintsy resy rehefa tsy voasarika eo dia anao no tsy maintsy voasarika ary ny afaran'ny volanao ho kondane miaraka amin'ny ny volanao zay a fantaro ny mpiara-miasa aminao mba hahatonga anao anana fivoarana ihany keo amin'ny fiainanao anao sa dia olona bloqué efatra amin'izay io miara-miasa aminao io mila fantarina zany a misy olona ny misy ozona mihitsy ny fiainana efa bloqué efa tsy mety tavavoaka mihitsy izy raha tsy atao délivrance dia io nefa ny mbo nananambola kely dia io niara-niasa taminao dia zao ny fiainanao lasa potika rodana tanteraka hatramin'izay no nahazo marsena 2 milliards 500 millions 4 milliards raha tany amin'ny fanjakana zao ianao tia 0 ariary potika rava tanteraka mila fantarina ny olona iara-ninona iara-iasa aminao zay a minao fa sombitsombony ana sy Paoly apôstôly ny fahalalako a fa rehefa tonga ilay tanteraka dia ho fantatra ny marina ny fanahy masin'Andriamanitra ny hanazavany teny taridalanao amin'ny marina rehetra anokatra lalam-piainana vaovao anao ary votsitra ho anao ny teny fa tsy anao itony ilay natao hoe nafoy fa hoy Jesosy aminao androany a anonitra avo roy eno anao ahoy Jesosy ty farany za mbola mitehaka aloha ny olona mahazo 13e mois na mahazo prime tsy mandendeha ho azy zany fa ny olona niasa tsara raha tianao ny azo 13e mois na azo prime mandehana amin'ny fahamarinana atao vitan'i Jesosy fa mandeha mahitsy ianao natrehan'Andriamanitra dia misokatra ho anao ny lanitra fanjakan'Andriamanitra ho anao ny voninahitra Jesosy fiadanana kosa ho amintsika tsiraray avy amen tsara ny tompo ohatra ny atian'ny haiko tsara ny tompo isan'andro san'andro miresaka amikoa pasteur Erzo indro mihitsy izy
miresaka amiko rehefa tena toko zany ny fandinihana pastera dia ny kristianina ny tena toko mora mahazo asa mihitsy. dozy ako hoe manaraka koa ty paster ty ampitoerany eo zany. Nareo fe misy zavatra voaray anareo any, misy sa tsisy e, misy arahanareo sa tsy arahanareo sa velanareo anao zay farany heriny eto fotsiny le mpitoro teny. Ataovan'izao ny tanàna raha misy voaray, mahafinaritra ny tao teka ao an'Andriamanitra fa misy voaray. Ary zay ny any tsy hafozako ny fifadikanana naiza mihitsy, fandratsanana, fanamboarana, fanefena. Fa rehefa voatefy eo ianao, mamirapiratra ianao arinan'izay, tena mamirapiratra ianao arinan'izay. Anenao le tao anatin'ny tenen'ny pasteur hery teo a dia oza sabatra zany teny hoentiny zany a. Sabatra angely ny teneniny teo e, ianao ozy izy sao dia mieritreritra ianao fa hoe rehefa manao ny asan'Andriamanitra nefa ianao ratsy fanahy ianao dia aomby. Fa mila tsara fanahy ianao dia eo ampitoerana eo dia mandratsana ny ao anatiko hoe za ve Jesosy mba tsara fanahy ve za ty. Matetika manko ny patron ratsy fanahy zany sa tsy zany koa aloha e. Ary tandremo rehefa mba tonga patron ianao, nangataka asa ianao teo, tsy programan'Andriamanitra hoe iny ianao dia ho mpiasa mandrakizay, fa hatramin'ny programan'Andriamanitra araka ilay tenentsika dia melebe mbola ho tonga mpampiasa ianao, mba mamina vina hatramin'izany ho avy zany. Fa mba rehefa tonga mpampiasa ianao a, mba hanana zany hoe mpampiasa sady manana an' Jesosy. Tsy mitovy mihitsy ny mpampiasa manana an' Jesosy a sy ny tsy manana an' Jesosy. Eo ampitoerana eo koa dia mieritreritra le ohatrany hoe za sany tsy haiko na ohatrana nareo, misy iry zay hoe asa ianao raha mba ohatrao izy izy, fa tsy ataontsika eto moa za iry zay. Fa eo ampitoerana eo a zany dia tehanao antirity foana le hoe teneno foana ray, dia toy izy hoe anary foana izay. Eo ampitoerana eo dia ohatrany tiandrefana izy andray manaraka teneno foana Jesosy, teneno foana Jesosy, dia manovereo a eniko mitombo mihitsy za zany. Ary fantatro fa hiakatra dimension ambonimbony indray ny asa fivelomako miala eto amin'ity toerana ity. Engany ianao mba hiakatra dimension ambony koa ny fivelomanao raha miala eto ianao rehefa avy eo, satria manaikote feny tenin'Andriamanitra ianao. Ary eniko mihazakazaka mihitsy ny fotoana, tsy mitsahatra mijery an'le fotoana zany eo. Efa miray sasany sahady, vita sahady le fifadikanina. Tsy haiko moa ny ao anatinao raha mba hoe ahoany mety ny anao ngamany hoe mbola vao amiray sasany. Tsy mitovy a, ataoko samy hafa ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy ozy izy ny tompo. Fa raha miaraka amin'i Jesosy zany ianao ka tena ao amin'i Jesosy ianao, ary zay le fanefenantsika. 3 andro tany an-tendrombohitra ny tompo, matotoko fa 5, fa 9, fa 7 zany nampianarin'i Jesosy. Ary nefa ran'ny olona rehetra noana fa tsy nisy ny alamaina dia nanao fahagaganany amin'ny mofo 5 sy ny hazan-drano izy. Mahatra mihaino fifadikanana 3 andro ve tsika? Tokony mba efa eritreritra an'izany angentsika, tokony eritreritra an'izany zasy ianao hoe fadianana 3 andro. Fa tapakandro ary tsika tena mbola mihinam-bary maina mihitsy no maraina, ary atao mafonjafonja mihitsy ny sakafo maraina. Fa hiaritra hatramin'ny hariva ako, ary iza indray ny hitory ao. Marina fa miezaka ny mpanompon'Andriamanitra tonga anao tena tafiditra, fa ianao koa aza bataina foana. Ndray araka hiteny za tsy bataina foana zany tsony, avereny mafitsara za tsy bataina zany foana tsony, za tsy bataina zany, fa manomboka zao ako zao a dia mba za indray mibata ny lemalemy rehetra. sotra tompoko. Tena mandinika le mpitoro teny eto mihitsy any ahy io ary zany sa fa nanomboka ny voaka kely ihany koa la iverina toriana teny. Fa mandinika le mitondra ny afatra rehetra dia hitako mihitsy hoe manao zay fara heriny. Fa ny tanjona dia tsotra, mba hitanao ny voninahitr'Andriamanitra.
ary ianao koa zany tokony ianao zay faraherinao aninona ahitanao ny voninahitran'Andriamanitra hoe samboriko zany teny zany, alaiko zany teny zany, iainako zany sitrapon'Andriamanitra zany. Fa be deaibe nge ny olona mandeha mitory teny ento mpanompon'Andriamanitra dia ahoana ozy izy? Ianao ry havana dia ho tahina ianao raha mivoaka eto dia ny havaniny aiza tsy possible, mampiresaka. Pasteur Maefa mandroso ianao, tsy asiantsika hira, tsy asiana inona hoe tsy asiantsika hira. Fa nareo manko tena manao an'izany mihitsy reo vina mba misy hira aloha analana voly kely, ka tsy ny voly no alaineto fa ny devoly andefa ny teny ka ozy izy aninona asitrana anazy. Noho izany tsara foantsika mandre teny. Arosoko Jesosy hoe aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra inona betsaka aiza ao amponareo. Ary mpanao salamy teniteny an'izany koa hoe ataom-poko iraketako ny teninao. Itsy ny teny hoe ataom-poko ny iraketako ny vavaka, na ataom-poko ny iraketako ny vary sy laoka, na ataom-poko ny iraketako ny fihetsiketsehana. Fa ataom-poko ny inona iraketako ny tenao mba tsy hantako aminao. Ary inona ny arovany zatovo lalaka le mba tsy ho voaloto efa ato ianao ny fitandremana araka ny teninao. Ka zava-dehibe ny teny sa tsy zava-dehibe? Andao hiteny mafitsika zava-dehibe ny teny. Ataovy mafy tsara za miezaka mafy, nareo tsy miezaka mihitsy. Mitsangana mihitsy, mitsangana ohatrany ahoana ry izy zany. Dia ataovy mafy tsara mihitsy dia manararoatra mba makaina. Zava-dehibe ny teny, manasitrana ny teny, ny teny nisy-piainana, ny teny nanaovana an'izao tontolo izao. Misy tsy mihetsika mihitsy ny teny nanaovana an'izao tontolo izao. Asio fihetsika ho aho mitsangana, raha tsy hoe be voka nga le tsy mitsangana eo akaikinareo zany be voka izy. Fa soavana koa nge ny be voka e, so dia lazainareo indray mialina zay fa be voka nareo. Fa asio fihetsika ary zava-dehibe ny teny. Misy mafilamosina be mihitsy. Zava-dehibe ny teny, mahaso ny teny, tsy miondrika antsony ange fa ozy indray hoe mahaso ny teny, manasitrana ny teny, manome fiainana ny teny, tsara ny teny. Izy nisy-piainana, izy narina ny zavatra rehetra. Ary raha tsy izy dia tsisy ary zao rehetra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 
paster Mahefa anao ny fitenena. Maheno lolo asitsika ira kosa aloha satria hitako hoe volovolo ihany ny olona. Rehefa misy te hisotro rano ony ao fa miandry an'le fanamasinana ny rano Jesosy dia miandry aloha zany fa zay maritra misotro rano. Alolo ataontsika lira hoe Jehova ô terainao ataontsika asitseteka zany dia asinao fahafantarana satria zay mihitsy ilay atondintsika eto hiteran'Andriamanitra. Tsy anakolazana be dia be hafa hitako hoe fa tera feno le lazay reto rahalahy reto zahay ampiterana reto indra tsy moa zany ho lazaina fa dia ody hitondra fifaliana daholo ny olona, ody hitondra fahasoavana daholo ny olona rehefa avy eo. Jehova ô terainao. Oh
vavakasika sotra Jesosy a tamin'izay rehetra efa nomenao anay a hatramin'ny fanomboana zao fotoana zao a hatramin'izao ora sy fotoana zao feno dia feno izay fampianarana andraisina teo ka dia makasitraka anao amin'izany zay a engany mba ho tanteraka aminay tsiraray avy zay rehetra teny mamy a nomenao anay a tamin'ny alalan'ireo mpanomponao izay mifandimby teo ka dia mbola itoy zany a hatramin'ny fisotroana ny rahanao Jesosy a mba tsy hisy hiala-maineto zay na diray aza raha tsy efa voto ny fampianarana avy aminao a ary raha tsy efa mandray ny fahasoavana avy aminao araka ny habe ny famindramponao a sy ny fitiavanao zany ny anaranao Jesosy tompo a no angatahana izany vavaka izany misaotra Jesosy amen. Teka mafy ho ao an'ny tomposika tovy mafy be ho any Jesosy zany zay moa le hitakely atoany amin'ny fivadikaniny dia ohatrany hoe tsy mety ny tena raha tsy manao kely an'izay satria tsy haiko koa izay mahatonga manao an'izay aloha fa nareo koa nge nanaraka an'izy zay koa mahagagay dia tokony hoe za rery ve zany manao an'izy dia tsy manao nareo a fa zay moa zany le indray mandiny ihany manao an'izay satria zany le ny asony tonga dia lefako meloa tonga dia lefako meloa ny asony a zay zany lesony a mahazoteranareo dia miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy a somary farina feo satria ny sasan'Andriamanitra natao teny ambanimbany vohitra tany dia le any ambany vohitra ma tsy raha tsy lelalalana mafy le devoly tsy mety miala dia lasa ohatra tsy maintsy mivazavaza be zany ny tena nandrokan'le devoly a dia zay somary mampafarifa zay kozako ary tao aminao mihitsy tsy nampanita'le feo raha izany dia zay somary mampafarifarina an'le feo fa hiezaka ihany moa zany mba hiteny arak'izay mba azahoantsika azy maheno tsara ve ny enerinany maheno nareo ka raha tsy maheno koa nareo ataoko ahoana fa dia zay zany le feo zay koa ny amafin'le feo ka te ahoana moa fa dia zerenareo zany mety nareo mody a dia za moa somary mandehandeha kely ato satria maniry efa anatitava aminareo aho Paoly fa impira moa ny saika anao zany fa saika azo tsampona foana aho izy a dia zao aho zany mahita anareo a dia miaraba tompoko ten'Andriamanitra tongavanareo araka zirinareo a zay tsy mananasa aloha dia mahazaho asa ary raha tsy asa aza ny azonao fa vady a dia vady miasa zany anie le izy dia ianao a mitaiza zaza efa asa ihany koa zany atsangany ny tanana izay mitady asa hoe tonga eto zay ataovy ambony misy patron mitazana any ny tananareo mitsangana io dia hidinao ambany eo zao nareo dia tsy teny hoe ary ianao ohatra le nitady asa eny tompoko inona ny asa mety aminao azay menao a araka le voalaza teo a dia ataovy le fifanarahana reny zany misy olona mitady asa reny a dia ataovy zay fanarahan'ny patron a sy ny mpiasa fa mitady asa ireny olona ireny atsangany ny tana zay mpampiasa Jesosy io tsisy patron mihitsy ve na iray azy Andriamanitra aizavy reny raha zoina zany a ny mitady asa mibetsaka noho ny mpampiasa atsangany ny tanana zay hoe satria anatin'le spôty any le hoe sy atao rehetra dia tsisy mety avokoa ohatra maneno sahona daholo atsangany ny tanana zay nanao karazan'asa amin'izay a fa tsisy mety mihitsy natao mofo baolina fa mipoka fotsiny natao makasoka fa tsy masaka ny ao anatiny natao mofo akondro fa tsy nety may tsy nety atsangany ny tanana zay hoe zay ny asa foana fa tsy hita mihitsy hatramin'izao zay tena vokany reny sotra tompoko atsangany ny tanana zay ranga tsy mila asa zany a satria ny soratra masina miteny hoe hotahina ianao raha mivoaka hotahina ianao miditra zany hoe fivoana sy fidirana amin'ny hefitranony fotsiny a dia heveriny fa hitahin'Andriamanitra azy a ka tsy mila asa izy atsangany ny tanana zay olona izay sotra tompoko sotra makasitraka dia
ianareo izay mitady asa ho araka lazaiko teo a mahita somatsara mahita be dehibe ianareo patron a dia mba tezo tsara ny mpiasa zay mba mpiasan'olona taloha fa tena mazana be miasa aman'olona tena hainao daholo kosa aloha ny zavatra rehetra nanjarina nanositra crème tamin'ny kiraro zay a nanjary nanasa vilia zay a nanjary satria nataonay daholo ny asa rehetrarehetra tamin'izany fa tsy nahasitraka mihitsy zay a na ohatra niny azy tena tsy nakasitrahan'ilay patron mihitsy ianao zany mba fa tsempoka mihitsy a vitanao dozy ny asaina natao a manomboka amin'ny 4 maraina mandra-patokany amin'ny 7 alina tsy mijanona miasa ohatra ny tehiteny mihitsy ianao hoe ngatso patron zay ndray andro any anao ny ale zay nareo zay le maharatsy anareo zay anao ny ale fa nazy ny retour zany aninona izy zany amaly faty izy zany jesosy tsika zao ve ny anao ny retour kanjo rehefa reraka tokoa ny tena satria mbola fitamby 10 taona tamin'izany kapakiran'ilona kely zay no nanaovako fa so zany mba fa manao antony zay tsy maintsy aseho anareo satria miseho voninahitra Andriamanitra ity kiraroko tsy natao hoe dain tsy le dain araka le dain rehefa koa ve dain koa ve mbo vatanao dain tsy zany fa le mbo tsaratsara karazana zany fa taloha zay a kiran'ilona kely nanaovana dia latsalatsain'ny patron tamin'izany lazay zay fa dondrina raha hitako aloha iny amin'izao fotoana dia tena namarina ny retour fa saika tsy hanao an'izany a satria ny ahy tonga dia asehoko azy fotsiny hoe zao le tsisy dikany taloha rangaty a mba efa manao dain zay amin'izao fotoana ataovy mafy raha ianao zay olona tianana fahasoavan'Andriamanitra zay dia voalatsalatsa zay tamin'izany ary eto ny tiako izotomana saina hoe rehefa mbola lasa patron a matahoran'Andriamanitra tena matahoran'Andriamanitra dia zao ny tenin'ilay patron tamin'izany hatram'izay nesan'ny latato tsy mipetraka mihitsy alany andria mandeha azy fa niasa foana ny nataony lahy niasa foana dia tsempoka tamin'izany lahy fa ambarako amin'lahy fa tsisy dika ny zavatra natao lahy na kely azy Andriamanitra ao izay ianao zao raha ianao manao an'izany hitako niasa foana ialahy tato nanomboka amin'ny 4 maraina hatramin'ny 7 hariva tsempoka tamin'izany fa tsy misy dika ny asan'ny lahy na kely azy dia ozy amatsailay patron hoe raha izany n'izy ramosea aloha hiverina any ambanivohitra andeha hody teo izy voatankina fa ahoana le ty fa fahafiry ny taimbavana ataoko tamin'lahy moa zany dia iny fotsiny ve dia nampiala ny lahy ka izay nataoko anao hoe rehefa mbola lasa patron anao a tandremo manao tsinitsinina ny hafa aloha hiverina any ambanivohitra aho satria tany anke zay ny andrombe tany atsahakely kopatananao an'izay ny atsahakely any ambanivohitra zany fa tsy atsahakely itsy akory dia ny andrombo mandra-parivan'ny andro dia manatony mangazo any atsaha dia mitsoka n'le volontsangana le misy volontsangana zay dia endana le hodiny dia maneno oatra mozika iny zay nga mba nalasa pirana iny no tateoriana fa efa nitefena tany atsahakely tany ambanivohitra zay dia mitony mangazo any dia ariva ny andro vao mody dia ozy aleoko rangah mody any ambanivohitra miandromby a fa ny omby nandrasana koa fa tsy aotso satria namosaviny olona dia maty le omby fa ety liampopo zany ny tena hoe raha izao latsalatsa isan'andro san'andro zao kosa aloha ny enana aleo mody dia aleoko mandatsa ny tenako a tsy zay latsain'ny olona dia lasa nody lasa nakay zako lasa nody mbo nanany ny amponay koa matsy zay mpiasa madinika dia lasa nody zay tamin'izany a dia niverina ny andromby a tany atsahakely kananjy rehefa tonga tany zay a dia nisy ny antso an'andray hoe antaondray ho ny asa
dia niakatra ny asa indray zay tetỳ Antananarivo. Zay mahatonga hiteny aminao hoe inavy ny efa nataonao dia ohatrany hoe tsy mety daholo, tsy mety daholo, tsy mety daholo. Dia niakatra tetỳ Antananarivo indray ny asa. Dia za zao lazaiko anareo ny asa efa nataoko efa nivarodamba, efa nanao inona le atao amin'ny vimba reny, nanao crochet. Dia efa natsetra pataloha jeans tamin'ny tanana. Io pataloha jeans io zairina amin'ny tanana dia atao mitovy amin'ireny vitan'ny usine ireny mihitsy dia izany nefa asa nataonay. Dia nanao mofo mangahazo. Ozy nareo ary pasteur ty zany efa nanao zavatra dia marina ilay teny pasteur Njato telo hoe efa mahay zavatra rehetra dia nanao mofo mangahazo ary folo mofo mangahazo tamin'izany. Dia atao mihitsy hividianan'ny olona mofo mangahazo tsy manala moamo na hoe mahita anareo nona dia miteny an'izany fa samy nontsika. Dia atao lava be io mofo mangahazo io dia tetehana ohatran'izao, misy tsy mitovy no fa misy kely misy lehibe. Dia endasina dia mitety an-Janahary ty tamin'izany vata mofo mangahazo. Raha misy aminareo vidy mofo mangahazo ne tamin'izany dia ngamba nareo iteny mba havereny fa tena tsara mofo mangahazo satria tena nantehibe mofo mangahazo ary folo ny anankiray tamin'izany tamin'ny taona 2017. Dia nitety nytiany Ravoahangy ray manontolo ty vatra n'izany mofo mangahazo zany miloloha mofo mangahazo. Fa teo ny tahin'Andriamanitra, teo naninona? Teo ny tahin'Andriamanitra nivarotra mofo mangahazo. Zany akory tsy milaza manaova mofo mangahazo daholo dia andana. Fa raha samy hanao mofo mangahazo daholo tsisy hividy intsony. Fa misy karazana asa tompoko tena hitahin'Andriamanitra anao mihitsy. Ary aza atao tsinitsiny izay asa hitahin'Andriamanitra anao izay. So tsika manao hoe izay mofo mangahazo ve dia tonga amin'ilay dain. Izay matoky amin'ny kely ho mpanapaka ny be. Dia rehefa nandeha ny fanaovana mofo mangahazo, nandeha mofo mangahazo dia nividy mangahazo raisy bika be tamin'izany lolohan'izany eo Ravoahangy eo. Tena marina izany resahako anareo izany. Ka sao dia mahita andreny an-dalana dia iny pasteur mangahazo. Tena fona aza miteny an'izany nareo fa taloha izany na hoe inony iny entsy hoe inony mofo mangahazo iny nivarotra mito izany mihitsy taloha. Dia miloloha mangahazo raisy bika be etsy an-Ravoahangy etsy entina makany Ambatomainty. Dia ahodina tanana sy totoana milona zany le tehiteny aminareo zany hoe io asanao io zany rehefa tena akasitranao sy ankafizinao io ny tahin'Andriamanitra anao. Dia lona ny totoana mangahazo, totoana milona mangahazo. Dia fantatra ihany moa hoe lona ny totoana ilay mangahazo satria rehefa mihinana ny olona dia hita ihany hoe misy vaingambaingana any anatiny ihany. Fa ilay vaingambaingana mihitsy ny tena tiavan'ny olona mofo mangahazo nay tamin'izany. Dia nisy olona nalahelo any toto mangahazo, mbola tsy nanambady tamin'izany. Fa raha hitany vadiko koa hoe mofo mangahazo ny velomana mety tsy nahazo vadiko tena. Fa aso ihany afaka tamin'ilay mofo mangahazo dia nahazo vady ihany taty aoriana. Dia nisy olona nahita ny toto mangahazo. Fa ino dia ataonao rahalahy? Dokotera Zaka. Efa maty moa i dokotera Zaka io raha tadidinareo niaraka tamin'ny Emilson izy tao Ravoahangy fivavahana tamin'izany. Taty aoriana moa izy dia anabavina ihany ny vadiny zanak'olo Menada izay sy ny vadiny pasteur Lalao any Ambatondrazaka. Kokoa satria mandeha be ny resakitsika. Dia iny dia ataonao rahalahy? Toto mangahazo rahalahy. Mbola tsy tena vavaka moa tamin'izany fa mbola midikiditra fotsiny ny Ravoahangy fivavahana tamin'izany. Toto mangahazo rahalahy? Atao ino ty rahalahy? Anaovana mofo mangahazo ty rahalahy? Dia sao ve nanaovanao azy roviny ty raisy bika no fotsinao? Ko zao n'izy hoa rahalahiko tsy maintsy mitota an'io raha te hivarotra mofo mangahazo. Ary nanana client be dia be mihitsy teto an-Janahary teto tamin'izany. Teto. Mampalahelo anao rahalahy. Inona ny alahelonao rahalahy? Ianao mitoto mangahazo amin'ny tanany ty mampalahelo rahalahy.
ka zao noho izy rahalahy ahoana rahalahy ividianako masinina fitotoana mangazo ianao misaotra rahalahy menao masinina aho fitotoana mangazo dia nividy masinina fitotoana mangazo lasa tsaratsara kokoa zany le mofo mangazo raha oharina tamin'le totoana loana teo satria tena hitanao mihitsy hoe malemy ny mangazo dia izy nahita ny toto mangazo iny na tonga azy tena hividianana masinina ianao rahalahy dia rehefa vita mofo mangazo dia tonga tao amiko izy mba meo an'le mofo rahalahy mba ho andramako rehefa vita le mofo dia nimena le mofo izy nanandrana dia izy ihany ary nitady client nandray le mofo koa sasatsasany tamity fatra ny ravoangy sy tia iny ambato maitray manontolo iny nisy namako anankiray moa niaraka tamiko tamin'izany atao hoe le mena no anarany asa efa maty koa ngapy ny adala fa ohatrany tsy hitako tsony efa ela be zay io tonga dia kivy hoe zao kosa veranga ny ainy atsika dia mofo mangazo lava ohatra zao hoe dia jereto ifahoritsika milolohan'ity milolohan'ity dia niara vidy mangazo resbik zay mirahalahy tatsy tsy manala moa fa tena resaka ty dia nanao programme zay tonga dia andrahoana rarivo io mangazo io eno resbik be misy tamin'izany dia nandrasako izy tsy tonga le mangazo resbik be efa nataingina ny adala tsy tonga anao an'le izy dia ahoana zany ny anaovana ty ty ve ho vitako rery so ihany lefa mividy masinina le rahalahy zany hitotoana azy ty ve ho vitako rery ny ezana ny atsasany fotsiny vitako dia reraka satria mangazo resbik zany tsy ho vitanao vetivety ianao no mahandro azy ianao no mamofy azy manisy siramamy ny atsasany fotsiny vitako fa rahalahy isany zay atsasany vitako zay nahitako fity tamin'Andriamanitra zay na dia atao hoe mbola tsy tena vavaka za fa nampiasain'Andriamanitra mihitsy zay taletako fanaovana mofo mangazo zay dia ny fanondrombahan'ny olona ary eo am-panendasana za dia milahatra ny olona hividy mofo mangazo jereva ianao mpanao mofo mangazo raha misy ilaran'ny olona zany fa mahasiso iny miala tsiny amin'ny teny an'izany fa amin'ny zavatra kely tahaka an'izany ny tahin'Andriamanitra anao mety mpiasa trano ve ianao izy ny patron dana metsena borsy ny trano atery ny mpianatra alaivo ny ankizy ataovy ty fa ataovy rahalahy ataovy ranabavy fa raha matoky amin'izany ianao io ihany ny tahin'Andriamanitra anao dia mba ianao ndray ny baitro ny hafa ny arinany rehefa nanambady amin'izay ao velona matosa tsy eo so dia ao izy ka manina mora ao izy nga za miteniteny foana eto dia niova ny asako tsy mivatra mofo mangazo tsony ary rehefa tsy mivatra mofo mangazo tsony dia nanontany daolo ny mpandray mofo mangazo manao hoe aiza mofo mangazo hitanao zany misy fitahin'Andriamanitra zany dia ny olona zany zay mihinana an'ikoa mitahin'Andriamanitra dia io zay hoe efa niova ndray zao fa tsy manao mofo mangazo tsony satria tsy vitako le izy za koa hanambady dia satria ny amin'ny commune misy fanontaniana manao hoe ranona dia hanambady andranona zao ny asany dia tsy tiako zany le hoe mpanao mofo mangazo satria tsy maintsy lazany amin'ny commune ny asanao rehefa misora-panambadiana ianao lazaina ny taonanao dia tenenina ny asanao dia ny lako meloha aloha le manao mofo mangazo satria ho afa-baraka ihany eny endra mba menatra ihany ny tena hoe anambady olo le an'io mofo mangazo olo ny amelomany an'io nefa le vatany tena olona zanaka voromailala zay natao raha atao izy natsangako teto dia niova taranjandray ary za zao zay ampanaovina vitako daholo satria mahay zavatra rehetra aho dia kely tahaka an'izany ny andohana dia ho lehibe ny fiafarany raha mahatoky an'izany ianao mba hatoky an'Andriamanitra ianao ty rangano hitahin'Andriamanitra ary mitombo mendalana tya dia ianao no sambatra indrindra fa izao itsika tsy maharipery ny atsika zany ny androany azy sy maika androany ihany fa raha kino amin'i Jehovah ny asanao izy dia
ho lavirazy zay kasainao. Tena tamin'izany hoe rehefa nanambady amin'izay zany a dia efa tonga dia dinganika ty amin'ny taona 2010 lasa pastera. Le mofo mangazo zany efa tena adiny tanteraka iny. Le mpividy keo efa tsy ny raha tsoa satria efa tsy nanao an'le tsony a. Za koa tsy tia alala tsoa satria efa tsy antsony ahako. Za efa pastera tamin'ny taona 14 dia men'olona bisikileta. Men'olona inako bisikileta. Oh le reto aratsina bisikileta ane zany fa tena menatra nitaingina le izy. Le olona zany nanome mba hanaovako asan'Andriamanitra. Za zany netrehitra hoe kona ialy eto anakena pasapitra za ve ho tonga ny bisikileta ty. Satria le bisikileta efa tena arafesenina be mihitsy hatrany amin'ny lohinka hatrany amin'ny pneu-ny arina. Voizonao am'izao le bisikileta midritroka ohatran'ireny efa tsy mandeha intsony. Le senina manao am'izao fa le pneu tsy miody rehefa midritroka. Andriamanitra le guidon avilona maka ty le pneu makary guidon maka ty efa tsy manaraka an'le hoe manao an'izao zao. Fa oza hoe tena mba sako le olona nanome an'ity. Azo ihany fa tsy eto izy. Raha mahita FB zany a misaotra raha lahy tamin'le bisikileta makasitra. Manitsaka frein ianao amin'le bisikileta. Eto ianao manitsaka any vao mijanona izy. Efa tsy mandeha intsony le manery an'le pneu hijanona. Tsy mety amiko ty hoa. Tsy mety ty Jesosy a. Fa zao misaotra an'izay nanome aloha fa makasitraka. Fa zao misy fitiavany aho matozy mameny ty dia akasitrahako ty. Toy indroa ngamba le bisikileta netotra dia nahantoko amin'ny plafond mihitsy hoe tsy vofaka-panahy amty fa aloha hiantona ato ty. Fa mangataka Jesosy a raha mba mety ianao a mba tsy bisikileta tso fa mba ataovy moto. Atao inona? Za nefa tsy mahay mitondra moto. Fa vetivety monja. Ary misy olona mihainy vavaka. Tena ianao zany eto mivavaka misy olona mihainy vavaka. Tsy en'le olona le teninao a fa misy olona vanginy tompo fotsiny any ambadika any. Mila moto ny olona miteny io. Misotran'izany iketsika eto e. Zay natonga nampanangatana teto. Misy olona mitady asa hono io. Tenao koa olona mitady mpiasa. Fanarahanareo. Misy olona mitady vady hono io. Tenao koa rehefa elabe nitady an'izanytro. Miona zany nareo. Zany an'ila izy. Misy olona mitady zaza hono io. Nefa le anankiray itsy a ohatra nefa tsy teteraka ohatrany nefa be voka indray izy io. Miona nareo. Zany le mahatsara ny atom-pivoriana tahaka an'izao. Zay lazakanao hoe ianao raha mody androany a tsy vimbina tanapolo ianao mody. Fa misy valim-bavaka sady hoa efa raisinao entinao mody any. Pastera, ozy le rahalahy. Ahoana rahalahy? Verina indray le rahalahy. Ahoana rahalahy? Endrangah. Mampaleo lahy mahitanao mandeha tongotra. Ka ny aho zany efa mahazatra ako. Zany ny matozy zao mandeha tongotra. Raha tsy nandeha tongotra verina mahikely na angeda be. Fa zany misy zao mihitsy mety amiko zao mandeha tongotra. Ka tsy mety amin'le voninahitra men'Andriamanitra anao rangaha. Fa omena moto ianao. Tanao zany. Za tsy nanao hoe le bisikileta raha tsy hitako izay nanaovana azy dia manoatra aloha le bisikileta indray. Fa meo rahalahy, meo le moto a. Dia mena le moto. Le moto kosa aloha tsaratsara ihany. Mba azo lembe mba mipiseho. Ary ity tena zavatra mahafinaritra. Rehefa akasitranao fitonan'Andriamanitra dia miamitombo mihatsara ny zavatra omeny anao. Zany ke nahatonga manao n'ity kiraro ty e. Satria miamitombo. Tay no anaran'ity qualité-n'ity. Fa tsy nena tamin'ny kiran'ilona foana. Dia miamitombo ny fahasoavana men'Andriamanitra anao raha ianao makasitraka an'izany. Fa tsy tsitra kristianina mihitsy zany ho any teny hoe efa zaovatra amin'izay io tsika efa zany mihitsy ny anjara antsika e. Dia tsy hetsika ianao fa ianao mila mihetsika. Dia men'le rahalahy moto a. Zany efa tsy mahay mitaingina moto. Tsy mahay inona ako. Tsy mahay mitaingina moto. Atao inona ty moto? Anaovana asan'Andriamanitra le moto. Iza nitondra le moto?
eo zany zao fantaniana mipetraka za koa mahita le loza teraka moto a tsy te herika moto satria efa tratsindriamandeha raha izao ny fandehany Jesosy a raha mbola tianao ihany nisy ndrotrako amin'ny asanao a ovay ty zava-ty fa zataon'ty moto ty fa be dia be ny loza teraka io e dia tamin'izany a tatambany tato tamin'ny 2000 tsy tadidiko izay le nyteny hoe raha fahitako an'izao fahasoavan'Andriamanitra zao a tsy hijanona amin'ny moto ty fa iova fiarako ty indray andro any tsy ataonareo mafy miteka satria tsy ho anareo le izy fa raha ho anareo zany ty hafa mafy noho izany koa e za efa tsy te hanao an'le otsony a fosa lasa foana le izy tsy tokony hanao an'izany tsony e mety sao dia mahasositra ny olona mety ve manao an'izay aloha e fanaratana voninahitra Andriamanitra matsy zany hitanao ny vao miseho fotsiny dikika le mpira tsotra manao an'le le bolozole misy rovodrovitra be dia mitana le gitara tempo manao grande carotra zao izy mbola tsy mihiry izy a vao zay fotsiny ataony a mioraka ny olona satria ho akafizin'ny olona ny zavatra ataony dia zay zany ohatra mahatonga io somary mioraka keotrika dia fona raha misy tsy mahazaka zany hoe io nday zao dia iorakoraka eo ka zay tsy maintsy mioraka koa izy zay nioraka e ho amarin'Andriamanitra amin'izany eny tsika satria mahery lehibe izay ao anatintsika raha hoarina amin'ny an'izao tontolo zao ka ny lehibe tsy maintsy mba mioraka ohatran'izany dia meny le raha la moto aho a mivena amin'le moto satria hiteny amin'izay le soratra masina ato rehefa avy eo dia meny le raha la moto a dia efa tsy netambiko moa zany le moto a dia ozy a tamin'izany asa fa 7 taona lasa angambo zay nitoriako an'izany tatafarana ambany tato hoe raha izao ny fandehany a iova fiarako ty tendray andro any dia teo amin'izay a zany hoe raha ohatra zany ka miova fiarako ty ty a za efa tsy nahy nitondra moto le bisiklety ny roa fotsiny a ahoana ny fandehany ty ary marina le izy le nitelina hoe tsy maintsy revirevena le izy manofinofy sotra an'Andriamanitra aloha fa atao amintsika misy mpandika nofy dia tsy maintsy nofinofisonao ane raha ohatra zany ianao ka maniry ny nanenako sosovanjibory a dia tsy maintsy nofinofisinao raisina forsety tsisy akory a dia tsy ponina le vanjibory tsisy akory a fa raha mangaspatsano eo fa le sainao zany hoe iorangano izy a fa vetivety eo dia tonga aminao iny fa renao no teny hoe ity foana ve isan'andro san'andro mbola irana an'izany tsika andray andro any andrasana le andray andro any a tsy mety tonga fa le eo mihitsy aloha le hitanao eo mihitsy aloha iny amboariny dia zao no nataoko tao an-trano ampianaritra anareo ty raha tia hita fahasoavan'Andriamanitra nareo nalaiko ny seza ina nalaiko ay seza zany tsy hipetrahana fotsiny ataonareo io zao dia vita io dia lasanareo mody any fa tsy azo retona mody koa io fa eto ianao nasaika manao ny fihetsika nalaiko ny seza petrako ambony seza hina moa zany nataoko eto ambony seza manofinofy ah io zany a ho an'ny olona mitazana zany dia hoe misy fahavoazany ty pastery ty ka itsika adalako adalan'ny tompony itsika adalan'i Jesosy e adalana izy tsika mampanantena lanitra nefa tsika mbola tsy tany akory adalan'i Jesosy tsika zany nalaiko ny seza petrako ambony seza inona moa zany zao ny tsy ampy eto ambony seza ay moa fiarako dimy le nretina ho alaina lasa nakatakotra ina nalaiko raha ny an-takozy zao miteny dia atao iny ny takotra iny fa za mahadala ny tompo a dia netitra eo ambony seza ny takotra bon petraka tsisy varavarana moa zany ko seza moa vaiza ny varavarana dia tonga dia efa ambony seza zany e nalaina ny takotra
mba ataovy eny izay fihetsika izay e raha mahazo tsy raray avy sika raha mahazo tsy raray avy sika amin'ny enina mialo am-pasapito a amin'ny 5 tonga eto Besarety fa iny ty ataon'le rangahy ty midiny aloha rehefa tsy handeha taingintsika de itsahana ohatran'izao le kabila kely ato amin'le sezio zao misy zao nareo itsahana ohatran'izao iny manitsaka inona on iny aitsaka fray le sofina seza misy le sofina kely le seza hazo reny manao iny zay adala ho atsika fa ny adala atsika ody fahendrena raha itsika miambina zany fa tena ary ohatrany tsy metsika iny zany tomobily zany le saina zany hoe any ambony tomobily tsika dia mandeha matonao manao zao zany mandeha le izy nefa izy tsy metsika eo ampovoatrano mandeha jesosy sao dia tafahoatra loatra ty zavatra toko ty dia saika anankiray manao hoe zay fantatra fa ataon'ny sofera ataovy daholo dia pena ohatran'izao zany le tapina seza dia tokony inona zany maneno arairana tsara nisy rangahy tonga andray mandeha zao amiditro farany zay tena mory ty tomobily ty 4 000 ao amatsy azy dia ny zavatra nahagaga tena juste tamin'le vola teo am-pelantanako nanomeza le olona le fiarako ty raha vao misy manao an'izay dia aza miteny hoe tena ka sao dia tsy ampy le volako fa tonga dia mifanitsy amin'iny lasa mivady ny gropaka hoaiza hoay jesosy io ty ve le teo ambroseza le nitretintsika hoe mety eo ambroseza zay le nofinofo zay le nofinofy ka ampianarina zany tsika nofinofy fa tsy hoe rehefa tonga eo dia hita eo ihany amin'inony teroviana koa no tonga eo lasa ny olona mivadinao sokafy mivaravarana idirany na mbola eny ambatondrazaka azy izy fa tsy aloha lo tonga etsy anany dia izy mitelefona dia sokafana mivaravarana tsy maintsy nofinofo isinao zany zavatra zany saotra n' jesosy mahay zavatra andriamanitra ary reto ny tiako ilazana antsika hoe rehefa mbola lasa mpampiasa andray androany aza manao tsinitsinina ny hafa tamin'izany fotoan'izany tamin'ny mbola atao tany ana zao tsara ny fiatson'le olona zay hoe mampalahelo ny zanakao matsy amin'ny mamanay za io fa maninona lasa 4 mizy ihany maninona tsara ao lasa 4 mizy ihany zany mihitsy nazay ny tanitro tiana kivy azy ary tiana ratsy anao lasa 4 miony ianao dia hoy zay raha hitako zany olona zany amin'izao fotoana klaksoneko aloha dia ampidiriko ary le tana mavesatra betiny iny akariko eo ambony porte bagage dia teneniko io zay midira amin'ny fiarakodiany 4 mi mba maniry an'izany ve anao mba maniry an'izany ve anao madama mba dia azo fiarakodia ve anao mba atao ny sezanao ary avianao eto zany le izy ka zany ny fampiarana nge tompoko fa tsy falifaliny amin'ny hafa fotsiny fa ianao mihitsy ny tian'Andriamanitra ho tanteraka aminao ny zavatra kasainao sy zavatra irinao ka raha tsy ianao mihitsy mampiseho zany zany nataony tamin'le marary ny paralysisy teo sitrana va ianao eny tompoko teo sitrana mba atao ny fandrinao tsisy adevitra le fandrina mahatamananao mihitsy nasena bataina rehefa mibatay ny fandriny sitra misy tianana fiarakodivy ianao mba atao ary ny sezanao satsika satria sao dia tsy tanteraka zany zavatra zany zay fa azay maniry an'izany ho tanteraka mity hafa ho an'i Jesosy
dia hoy ny Genesis toko 7:30 ny tantarany Josefa sy vadiny Potifara. Eto ny ilazakana hoe rehefa mbola lasa patron tandremo manaroatra ny mpiasa. Tsotsorina ny tantara satria lava ny fotoana. Tsara tarehy sady pikana i Josefa rehefa namety ny rahalahiny. Bogosy zany izy raha filaza azy. Oatra ako zao zany. Manina? Mialina hoe pasteur Erzo. Faravaratsy mbo Romi ay pasteur Romi. Dia nitsiritra azy vadiny Potifara. Nanina azy vadiny Potifara? Any amin'ny Genesis toko 7:30. Dia naniry andry aminy. Naniry aninona? Zava-dozany hiasa naleny Josefa tao fandrina indray netretiny vadiny Potifara irana taminy satria nahita ny bika sy ny hatsarany. Ary be dia be ny patron ohatran'izany patron indray veranga manolana mpiasa. Dia tsy nanaiky aloha Josefa. Tsy hoe nanaiky izy tateoriana fa tsy nanaiky izy aloha. Ary satria ilay fitsiritana sy ilay tahita tao anatin'ny vadiny Potifara nyrehitra tao anatiny noho ny hatsaram-bikan'ilay Josefa, dia ny andro ny fotoana tsy isian'ny olona tao anatin'ilay trano mihitsy izy. Ary tia ny tena zavatra fakapana lehibe ho an'izay rehetrarehetra mpiasa sy mpampiasa. Tandremo naroty ny vadiny Potifara tsy nampisy olona tao an-tanàna dia savika mihitsy izy any Josefa mba hiara-andry aminy. Kanjo tsy nety satra madama raha amin'izao fotoana vare manahoana meny mety fipetraky mibandy kely tsy manam-bola manoloana ny patronina tahaka an'izany. Mama sosy rehefa avy eo mibebaka zay moa le alao rehefa avy eo mibebaka. Kinanjo tsy naiky mihitsy Josefa tsy zany mihitsy ny programan'Andriamanitra azy fa taorianan'io be dia be ny zavatra nataon'Andriamanitra taminy. Ary io le ataoko hoe ho an'izay mpiasa aman'olona aloha mahareta ihany. Zay matsy efa tena tafahoatra tamin'izany fotoana izany dia tsy maintsy lasa ihany zay fa mahareta satria avy aminao mihitsy no hitahiana ny firenena, hitahiana ny fianakaviana, hitahiana ny mpiarabelona. Ianao tonga eto io nge nitahiana ny hafa so adininao zany. Mangatakasa venao tsy hainao rery ny azo asa fa nale olona mijany any an-trano koa aza azo asa noho ny aminao. Zay tonga eto mety misy olona tsy mety etan'izany misy ny an-trano any lasa mifadikanina hono izy. Iko isaka misy fadikana dia tonga foana nefa tsy hita ihany zay eo fa androany efa hita amin'izay zay eo tompoko. Dia ianao mihitsy nitondra valim-bavaka ho any tokantranonao andry. Kinanjo tonga dia saviany vadiny Potifara ny akanjony Josefa mba himpangany azy dia lasa nitsoko Josefa. Tsy nanao fampirarano Josefa hoe noho ny amin'ny akanjoko dia ny ary fa dia ny androany ihany zay matsy le atsika androany ihany bebaka aloha raha riva hitao ny rapitso nefa ny androany ihany ny rapitso raha fakapitso. Dia iny ny ampangany vadiny Potifara ny Josefa rehefa voasafika ny akanjo ka nahatezitra ny Potifara dia nampidiana tany an-tranomaiza. Be dia be ny lalana ny lalovan'ny Josefa tao anatin'izany ilay mpiasa kely ilay mpanompo tao amin'ilay toerana nisy azy. Fa tamin'ny famonjena ny rahalahy no ny sary nisy tany Egypta dia nividianana tany dia noana tamin'ny rahalahy zany ny fomba an'Andriamanitra. Ka maharety isika izay mitondra fijaliana zay ilay hoe ny misy mpiasa ve ka ataon'ny mpampiasa ho antso-jay ianao. Mahareta ihany aloha fa avy aminao mihitsy hitahiana ny Madagasikara, hitahiana ny firenena, hitahiana ny ankonana, hitahiana ny rahalahinao ny anabavinao na dia tsy mivavaka azy izy ireny fa ianao no jiro anazavany ireny ka iseho ny voninahitry'Andriamanitra noho ny aminao tahaka nataony tamin'ny Josefa tamin'izany. Rehefa izany ny zavatra nizoran'ny lehilahy nataony zareo ho manam-pahefana tany Egypta ny lehilahy. Hitanao fa raha maharitra amin'ny zavatra anankiray ianao ka tsy miova amin'izany fa mitana ny fahamaresin'ny tean'Andriamanitra ianao io ihany nentin'Andriamanitra manandratra anao.
fa ny akamaroan'ny olona dia tsy mahazaka an'izany ary tsy mahatandrina an'izany a dia miverin-dalana izy dia mipetraka ao tenatenany ihany ny fiainany ary ndraindray lasa farahidiny noho ny taloha azy. Zay isorako an'Andriamanitra mihitsy satria fantatro hoe misy voninahitra tian'Andriamanitra aseho ombenombeny. Ny anarako moa maefa raha teo. Iza ny anarako? Maefa. Iza ny anaranao? Vony. Mamonina. Vony. Mamonina ny fiainana satria misy vony. Iza ny anaranao? Lalao. Tanao zany? Lalao. Falifaly. Zany. Ny anarana ange miteny. Miteny ny anarana. So dia ataonao inona koa ary ty fa miteny ny anarana. Anontaniana an'i Jesosy, inona ny hevitry ny anarako Jesosy? Zany daholo ny anarana ato, misy heviny daholo. Ry Adama zao, ry Eva zao dia atao hoe iza moa? Aina. Zany ny dika ny Eva. Misy anarana daholo tsika rehetrarehetra. Ka raha nomen'Andriamanitra tsika izany, fahefana mampampiasa, aza rarotina ny mpiasa. Miala tsiny amin'ny teny an'izao, be dia be mpampiasa mahabe voka-piasa. Dia modirana le mpiasa, dia tonga amin'ilay roahana angamba ny olo atoato. Satria manararaotra ny fahalemen'ny mpiasa. Be dia be ny direktera, manadala sekretera. Atsakany tany izay sekretera. Aza manaiky adalainy ny direktera. Atsakany tany izay direktera. Aza manadala ny sekretera. Fa petraho amin'ny maha direkteranao ary mipetraho amin'ny maha sekreteranao. Fa samy manana ny tandrifomen'Andriamanitra azy. Apetraka aminao zany androany. Manana fahatokinan'Andriamanitra. Manana faharetana. Fa io zavatra heretanao io mbola hitahin'Andriamanitra anao ndray androany. Tamin'izany vatra mofo mangazo zany kely azaikanao fa menatra amin'ny fianakaviana azy. Inona ny tikitikina ny aty Antananarivo? Mofo mangazo zao ny amiditra reo hoe ny ambanivohitra miandromby. Sany ny latsalatsa mahazo anao zany. Sady tsy mahay fianarana, tsy mahay ninina. Oketsy zany ampianatra anao ndray androany. Fa rehefa hitako hoe tsy maninona manaika zao ny tonan'Andriamanitra fandray androany. Ho tanteraka ny tenin'ny Davida hoe mamelatra latabatro eo alohan'ny maso fahavalika anao. Ka izao le izy nomen'Andriamanitra ny fahasoavana itsika tsiraray avy, na ny mpampiasa, na ny mpiasa, na mitady azy, na ny mpiovaova azy. Fa fataro izay tianao hanambinan'Andriamanitra anao. Fataro izay tianao hitahin'Andriamanitra anao. Ary rehefa nitahin'Andriamanitra amin'ny zavatra kely anao dia mahatokisa azy. Fa ny kely ihany ny tonga lehibe. Ka marina ny teny Biligaga tamin'ny Joba hoe kely ny andohanao fa ho lehibe indrindra ny fiafaranao. Ao tsara ve? Mahafinaritra mirary anao sahady zay. Mba hisy fifaliana ao anao ty fifatekan'Andriamanitra ity. Ka hitondra fahasoavana ao anao zany. Ary tsofotsorana anao, mitadiavy anao dia hita. Mangatah anao dia omena. Mandondona anao dia voana. Ary anao zao no fitahiana ho an'ny mpiarabelona aminao vavakisika. Sotra Jesosy. Fijoroany zany ka tsy maintsy atao anaty anao satria ny voninahitra tsy meky ny hafa ao ianao. Ka dia naseho zany voninahitra ao zany mba ho hitan'ny olona rehetra fa zay matoky amin'ny kely ho tendrenao mpanapaka ny be. Maro ny tsy mananasa kanefa maniry anao zany. Zay tena asa saza azy ireny nomenao azy Jesosy. Beko ny mpampiasa fa mihevitra ny tena no zavatra ka manao tsitsinina ny mpiasa. Hanome fahendrenao azy ireny anehanao. Fa beko ny mpiasa zay mora kivy sy mora ketraka ny amin'ny ataon'ny mpampiasa sy ny amin'ny asa mpanaovina azy. Fa zay matoky amin'ny kely ho anao
ho tendreko mpanapaka ny be fa maro koa ny asa sy ny karazany samihafa zay efa nataonay tsiraray avy fa toa mbola tsy nahatany amangirana mandraky ty ny androany fa androany kosa Jesosy nilazanao fanapahakevitra hoe ity ny asa meko anao, ity ny mety aminao, tehirizo tsara zany dia hitondra fitahinao azy zany olona zany zay asa toloninao azy amin'ity androany ity. Fa misy koa Jesosy te hiala amin'ny asa satria mavesatra loatra tsy zakany zany, fa raha mbola misy azonao atao mbola amanga ny fony izy reny anao, amin'ny fahendrenao azy reny anao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no angatahana izany vavaka izany, misaotra Jesosy, amen. Teako mafy Pasteur Maeva miakatra sy mity nandray ho an'ny anjely, miakatra sy mity nandray ho an'ny anjely, miakatra sy mity nandray ho an'ny anjely, manao livraison aia le tanana livraison, manao livraison ny manampitere alohan'ny idiran'ny Pasteur Romé zao raha mba misy anatranatra kely avy aty amin'ny Pasteur be lehibe tsika amin'ny mahay manjaitra tsangana ny tana zay mahay manjaitra eto vita any amin'ny Pasteur Maeva dia aza matahotra nareo fa hitsotro ny rahan'i Jesosy tsika zao ny olana ho an'ny mpanjaitra za zanaka manitsy fa tsy mahay miolokoloka rehefa mampanjaitra akanjo any amin'ny voalohany ianao a tsara be le akanjo dia hoy izy miteny zay zay ary dia zao ny fotoana rehefa mampanjaitra any amin'ny mpanjaitra mba ilay koa ny amin'ny herin'ny androany dia ahoana tsy izy ny mpanjaitra aza matahotra ianao fa voarainay io amin'ny androany larbi talata ary dia efa tonga any aho dia milamina tsara le akanjo talata tokoa izy a ty le akanjo Pasteur sotra tompoko za amin'izay a anao publicité ho an'le mpanjaitra Pasteur Romé ary misy mpanjaitra tena mahay be sady ara-potoana dia ataonao ohatr'izay amin'ny Pasteur fa rehefa manjaitra any mampanjaitra fanondrony amin'izay a mampanao akanjo a ilaiko amin'ray volana eny tompoko afaka mena dolo ve vola za koa miteny eny tompoko fa tonga ny amin'ray volana volony ny telefona dia ozy amin'izay ny olona tsy tianay miara-miasa amin'ny kristianina fa mpandainga ny kristianina misy zavatra mitranga zany a ianao mihitsy manary an'le fitahiny fa ametraka laza tsara ho anao rehefa jainao ny asanao jereo tsara zavatra zay a misy olona tsy mivavaka mpitondra taksi fa rehefa hoentin'ny olona io a ka fantony hoe fasahirana aza mandoha vola aloha fa ianao ve hitsoka ampifamadiana amintsika le izy vitanao ve no miteny amin'izany raha olana sahirana tonga aminao alohanao tsy mandoha vola aloha fa mandehana jery tsara zavatra teneniko izay a ny fanajanao ny zavatra teneninao sy ny fanajanao ny teneninao hoe ateriko ty amin'ny herin'ny androany ary ty ny tena zavatra manahirana fa maninona kaitsika mindram-boly ary rehefa mindram-boly jereo ngely akaikinao io io ihany angenao monjenao dia io ny raha manao 1 million jereo fa io akaikinao io dia ozy izy ianao aza matahotra fa amin'ny sabotsy averiko le 1 million rehefa miantso anao io aiza le 1 million dia ozy izy ianao tsy vola ikely koa fa dia taveriko zany ny ataontsika lasa laja ratsy ho an'izy ho an'ny kristianina ka fahatelo dia hiditra amin'le heritsika fa maninona ny kristianina mandainga fotoana foana rehefa miditra any am-piasany raha miditra amin'ny valo izy firy izy voatonga ary nareo zany le mpanao an'le izy amin'ny sivo sasany ozy nareo fa maninona raha le kristianina raha amin'ny valo dia izy ny tonga ny amin'ny valo dia ametrahana fitokisa ho an'izay tsy nahazo promotion rehetra satria misy mitaraina zany tsy mba misonitra mihitsy ny fiainako tsy mba misonitra ny asako ataovy manara-dalàna ianao amin'ny valo dia tonga zay ampanaovinanao rehetra vitanao tsara daholo fa ny akamaroan'ny kristianina amin'izao sady efa tonga tara
Ara hoana fataranareo zany sa rehefa tonga mbola miala aloha fa ho avy ny amin'ny fotoana nandratana anao dia enao mijereny eo le rily atrikisana fa aza manantera azy promotion raha hoe ianao amin'ny folo vao tonga dia tonga ny amin'ny ray dia miteny amin'ny mpiara-miasa ianao efa lasa vesefo dia efa lasa izy ay veloma daholo nareo ary misy hatramin'ny fangalarana pointage azonareo zany sady atao ny fidirana tsisy sanamalotsony atao koa le ora fivoahana zany zavatra zany mampatonga ny tsy fitahina eo amintsika fa rehefa tena marintsika manandratra antsika Andriamanitra iaretsagna arytsika anao an'lira hoe livraison dahoary nareo no miventy
Bema Pasteur Romia afaka mipetraka isika tsara Jesosy ay kosa tsy manao routine manko fa rehefa hoe tsara ny tompo dia haitsika mamaly azy hoe isan'andro fa rehefa tsara Jesosy dia tsy hay fampidirana ihany zany fa toroko moa zany zao dia fampisara zavatra vitsivitsy fa ny tena tiako aloha dia tadidinareo dolo le teo aloha rehetra tataloha tato a natsona teto hiakatra dia matahotra nefa raha za teo amin'ny plasinao tena faly a ary tonga tena ataoko aingana satria manenina zany atao efinoana amin'le tononkira teo zao misy hira tsy haiko le tonony fa fantatro fotsiny hoe hiran'Andriamanitra zany a dia tsy mihira mivavako fa miara-mirona tsara amin'le hirako mpazaraina amintsika koa ny ohatran'izany fa eto ane za resy lahatra tsisy hitondra antsika amin'ny zavatra tsy mahasoa eto fa hoentin'Andriamanitra amin'ny fahatsarantsika iny ami'trango eto nisy fanadihadiana zay maly hitako tamin'ny tele dia momba ny resaka asa ny Amerikana sy ny Frantsay dia rehefa miresaka tao anatin'le fanadihadiana adihevitra zany ny tranga teo dia nivoaka fa ny fanomezana karaman'ny Amerikana na ny fomba fanomezana karaman'ny Amerikana dia ambony be noho ny fomba fanomezana karama any Frantsay mezaka mahazo nareo a zany hoe any Amerika dia tsara kokoa ny karama omena ny mpiasa dia natao ny fampitana fa any Fransa dia very lavitra mihitsy ny Frantsay amin'ny fanomezana karama ho an'ny mpiasa mamoaka zany tsy haiko simiky mosa simiky ny ambany indrindra amin'ny karama raha hoe mpiasa-panjakana zany dia adihevitra io zany le eo amin'ny plateau amin'ny tele moa izy dia adihevitra dia ina mahatonga an'izany dia hoe tsy mitovy mihitsy ny Frantsay sy ny Amerikana rehefa manao zavatra inona ny tena ataon'ny Amerikana dia mitovy amin'le nitenen'ny pasteur José Alain teo hoe ny Amerikana rehefa mahita vorona dia tody any amin'inona ny eritreriny avy eo tody any amin'inona adino sady le tary amin'ny pasteur José Alain mitovy amin'ny avion na voaka avion ry zareo ny any Amerikana rehefa nahita angidina dia namoaka inona hélicoptère ary zareo avy any Ambatolampy rehefa nahita avion dia ahoana ozy izy cocotte minute iny raha milatsakeo fa ny Frantsay ozy izy adihevitra ny zareo ao fanadihadiany zareo ao itsika Frantsay ozy izy dia tsotra be protocole be tsika itsika Frantsay ozy izy dia be règlement betsika ary mitana valeur amin'izany valeur zany fa ny Amerikana ozy izy tena teknôlôjia ry zareo morona aingana kokoa any amin'ny teknôlôjia dia mandroso ny firenena ary mora mandroso dia nipetraka ny fanontaniana mbola hotratratsika Frantsay ve ozy izy io niveau an'ny Amerikana io maly ariva zay dia zao ny valiny
tsy ho tratratsika velivelo izy izy ny frantsay ny eropeanna ozy izy tsy ho tratratsika eropeanna mihitsy ozy izy io zavatra ataon'ny amerikanina io fa tsika tena limité loatra ny fisainantsika. dia ina ny hevitra raha mba tiana tratrany zantsika ozy izy dia mila amboarina mihitsy ny fisainantsika eropeanna mila hovaina dia mila hovaina ny fisainantsika frantsay. Firenena lehibe zany resantsika zany. Firenena manino zany? Teneny mafy hoe firenena lehibe. Ataovy ohatran'ilay fiteniko anazy mihitsy firenena lehibe. Firenena lehibe. Amin'izay ianao mba tsy matory manko. Dia lasa ny saiko. Dia ahoana zany na malagasy? Ahoana zany tsika malagasy? Raha ny amenany frantsay raha tena mahatsapa mihitsy hoe tsy tia ny toe-tsaina tokony iainana, tsy tia ny toe-tsaina tokony ananana, fa tokony hiova amin'ny toe-tsaintsika. Raha tia hanatratra ny marikarama omen'ny amerikanina ny piasa ao amin'izareo ary ambony ny fari-piainana tsy tia. Saika kivy aho. Asa ianao raha mba ohatra ozy le hiry zay. Saika kivy ahako. Hoe ahoana zany? Ary za misy fotoana tena mandalo fakiviana kely zay. Le fakiviko dia tsotra. Naiza toerana le anao eto Madagasikara. Jereo amin'ny maso tsy miangatra. Andalo hiverina kely amin'ny sur terre tsika. Fa amin'iny lalana lalovako iny ao anatin'ny arabe mihitsy ny olona no mivarotra. Zany sa tsy zany aloha e? Ary raha mba sendra mandeha mafy ianao mitondra fiara dia ianao nijeren'ilay olona tsara ohatr'izao dia ohatry ny teteny izy hoe domilay eo ahitany lana azy fa mivoaka amin'ny maro andavaka. Dikan'izay ianao raha mandona olona eo amin'io arabe io sanatria fa tangoronan'ny olona ianao. Ary raha teneninao izy hoe ny trottoir anie mba ho an'ny mpandeha an-tongotra e, dia ny tsena nge ho an'ny eo an-tsena e, dia ny arabe nge ho an'ny fiarakodia e. Ilanga melona amin'ny vadinay. Fatatsongara amin'izay fa ny anina tadavina androany anay ho anina rapitso. Ao ve tsika? Ataovy an'izao raha ao. Saika kivy paster Romy. Ao miaraka amin'ny teninareo saika kivy izy. Sady tondroy tsara e. Saika kivy paster Romy rehefa mahita ny fiainany eto Madagasikara. Ary indraindray dia mila teny ianao hoe fa diso firenena ve za ty e? Fa rehefa nampiasa ny foko ahako, andinika ny mahizana ahako, dia teo ny nanomboka velona indray ny fonoko. Nanomboka velona indray ny fonoko, ary zao ilay navelona ny fonoko. So ihany afa tsy malagasy. Memezanao tsara ilay izy. So ihany afa tsy malagasy. Indrindrindrindra tsy frantsay koa fa soa ahako fa zanak'Andriamanitra. Ary nanomboka nisy fanantenana indray tao anatiko tao hoe mbola miratra no avy ny zanak'Andriamanitra rehetra. Fa raha mbola malagasy ianao, na mbola frantsay ianao, raha mbola teratany ety ambony tany ianao, fa tsy zanak'Andriamanitra ka sahiteny hoe vahiny sy mpivahitsika eny ety, mantra indrindra rasy ianao. Raha amin'ny amin'izao fiainana izao ihany ary nanantena. Fa teneniko anao, manantena asitsika eto androany, tenenina moro zany. Ary zany daholo ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ny fanodimpo teo. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Impossible daholo ilay zavatra ny mpiafantsika rehetra teo. Tsy
tsy ho tonga aminao mihitsy zany raha tsy Andriamanitra raha tsy Jesosy no mipetraka ao anatin'ny fonao ka tena tonga zanak'Andriamanitra ianao. Fa amin'ny fotoana ianao tena tonga zanak'Andriamanitra manomboka misy fanantenana ary manomboka miova ny fiainanao. Raha ny olona no miteny aminao hoe niova ianao, efa mba tsaratsara zany. Fandroany mila mahatsapa mihitsy ianao hoe enao mihitsy ny miova. Mila mahatsapa mihitsy ianao hoe enao ve efa mba niova. Fa tena mila miova amin'ny fanavozana ny saintsika. Ao am-bokin'ny Romanina misy an'izany. Miova amin'ny fanavozana ny saina. Manina ozy izy? Hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olombelona samy olombelona raha mifampiteny hoe miova toe-tsaina. Ary izay le toe-tsaina miova teo dia le tsotra. Ampianarina finoana ianao dia hovaina le toe-tsaina manao hoe menatra zao raha hitsanganetsy. Zany ve dia hitranga. Zany ve dia hisy. La vie continue. Zany taona ankezao ny akabetsahantsika miala eto e. Nafinaritra tao amin'ny fifadikanana fa la vie continue. Mety an'izany ve ianao sa tsy mety? Ataovy an'izao tsara raha tsy mety. Tsy mety amin'inony ireny. Aza manaka an'izany androany fa atao fitsapanao hoe miova ianao. Sahako mijoro vavolombelona aminareo. Fa pasteur Romy hitanao tamin'ny 30 taona lasa. Tsy nitsony izy androany fa efa niova. Ary tsapako ny fiovako. Ary rehefa miova ianao amin'ny fotoana ianao miova, Andriamanitra manandratra anao. Androany zao zara asany rahalahy rehetra. Tsy zay? Zara asany rahalahy rehetra. Am'le fotoana antsika eto androany zany. Lasaiko anareo le niteneniko tany am-piandohana rehefa avy eo. Rehefa nizara asany rahalahy rehetra dia tsy haiko fa za moa rehefa fifadikana araka ny teniko anareo dia za te hiaino. Satria za mila manovo hery. Taloha za zany raha vao tsy miteny tsy mahazo aina. Antsangano tana izay mba ohatra rehefa tsy miteny dia tsy mahazo aina. Rehefa tsy mandray anjara dia tsy mahazo aina. Tovy ambony tsara renitsika. Fa tsy ohatra nareo tsony mba tsy tenenako an'ilay hiran'ilay ankiray izay le hoe fa nisy fotoana tena niovako amin'izay zay iova Andriamanitra fa mila miova fanavozana ny saina hony. Andramako indray zany hoe tsy mandray anjara nefa maninona tsy maninona. Te manao fananina tsy mandray anjara ary rehefa niainako amin'izay zany dia hainiko tsara mihitsy ny tombontsoan'ny tsy mandray anjara. Dia niresaka tamin'izareo resaka teto zaho tsy hanao ntsony, zaho tsy tondra an'le anjarako fa efa be dia be ny teneninareo sady zaho te hiaino, te hakahery azy zany. Dia okey ozy izy pasteur Herzoy eo, okey. Dia efa milamina tsara zany milamina tsara. Jerenareo tsara fiasan'Andriamanitra, lamina tsara. Efa tia amin'ny faraparany teny indray raha Lanjato aorianao. Pasteur Njato, tsy maintsy manao ianao pasteur. Okey raha dia anao indray azy zany aloha, asotehaka fa nanao indray aloha. Fa ianiko mihitsy eo ambadika hoe Andriamanitra kay tena miasa. Satria nareo manko mieritreritra hoe rehefa mitazona ny micro iny tena mora mitazona an'ity sa sarotro ty ary raha mibolisatra indray mandeha eto ny teny. Na reo ihany ny teny voalohany. Iny mangazo. Iny mofo mangazo. Sarotra ny eto. Tena sarotra ny eto. Ary mampitebiteby ny eto. Mampivavaka ny eto. Mampanomana ny an-trano ny eto. Fa fantatr'Andriamanitra fa za dia izay mihitsy ny momba hoe io rehefa manana anjara tsy mahavita ninninina mandrapahatonga an'ilay torony. Dia napetrak'Andriamanitra tao anatin'ny foko lalina ny zavatra resahako fa mezah ianao manakatra. Napetrak'Andriamanitra tao anatin'ny foko manao hoe aza manao ianao. Dia rehefa nanaiky pasteur Herzoy dia milamina be mihitsy ao maraina parivan'ny andro. Ny ataoko izany ilay mampiditra kely sy ilay mamoaka ilay izy eto. Efa fantatr'Andriamanitra ny toetrako. Fa atahotra sy angorohoro io rehefa alohan'ny fotoana ka tsisy miditra amin'izay lohany ilay fampaherezany teo. Dia ohatra ny nataon'izay hoe tsy manao.
ary ty amin'ny ora farany ahasiny hoe tsy maintsy manao amin'izay ianao dia efa nanana fotoana nalalaka tsara zany na ninona ny enona mitehaka izay rehetrarehetra mahatakatra. Andriamanitra manana hevitra heverana anao, hevitra atonga fiadanana fa maninona fa tsy lozy fa maneke azy amin'ny alianao rehetra izy andamina ny lalanao. Mandamina io Jesosy io, tena mandamina io. Aza midongo micro zany, aza malahelo rehefa tsy manao, aza malahelo rehefa tsy mihira any amin'ny sampany, aza malahelo rehefa mbola tsy miasa ianao zao loha afatra teo ataovy loha ny asan'Andriamanitra. Efa nandalo an'izany zahay. Maraina tondro arivo hita foana tondro vango fivavahana, latsinainy talata alarobelaka misy masa sabotsy lahady hita foana tao am-piangonana, tsy manana asa mihitsy ary voateniny tany an-trano mba manontany izay tokony atao. La lehibe io ve mbola matory eo ihany, mivoaka ny trano iray ianao any am-piangonana foana mandalo an'izany. Ekeo aloha le fitondran'Andriamanitra, ekeo aloha izany lalan'izany fa hanokatra lalana ho anao izy. 30 taona mahery zay nefa nanompoky ny tompo 40 taona hoe aty amin'ny 30 taona tena tsapako mihitsy hoe betsaka ny lalana nanovana ary niova noho ny famolavolan'Andriamanitra. Tsy mora ny 30 taona fa ozy ny vazaha zay hoe doucement mais sûrement. Ny ao amin'i Jesosy doucement fa azo antoka ny hafarany. Ty apitrakanao aty amin'le tsy teneniko le toy an'ny famanjary falinareo. Ina le mafaly moa le amin'ilay fotoana ohatr' izao le hoe tonga anatin'ny fotoana tsara indrindra tsika izao dia le hoe hanomboka hifarana ny fotoana dia manomboka mahazo ainareo farana ihany le izy. Fa ny fitondran'Andriamanitra ohatra ny tsotsotra izay, ohatra ny moramora izay, tsy tonga dia midangana be fa azo antoka ny fitondran'Andriamanitra. Ary izay le niteneniko teo hoe soa ihany tsika fa tsy gasy, soa ihany tsika fa tsy frantsay, ary indrindrindra tsy amerikana ary tsy komoriana fa zanak'Andriamanitra tsika. Dia miara-mandeha amin'ny Kristy dia ozy ny apôstôly Paoly zay hoe fa ny fiainantsika miara-miafina amin'ny Kristy. Miara-miafina amin'ny Kristy. Tianao ve ianao mba miara-miafina amin'ny Kristy ny fiainanao? Jereo nke Jesosy tsika, Jesosy tsika ne ina filazana azy lay zanak'ondro mora. Veritsika Jesosy lay zanak'ondro mora. Asofihetsika Jesosy lay zanak'ondro mora. Asofihetsika ihany Jesosy lay zanak'ondro mora. Fa ny filazan'ny apokalipsy anazy koa izy le lioan'ny Joda. Ataovy mafy tsara, izy le lioan'ny Joda. Ataovy mafy tsara, izy le lioan'ny Joda. Dikan'izany dia tsotra, raha jereny Jesosy dia ohatran'ny zanak'ondry. Zanak'ondry zany malemilemy, zanak'ondry zany kelikely, zanak'ondry zany ohatran'ny tsy dia makaiza, fa rehefa dinihana tena hidirana lalina ny fiainany liony io ary mpanjaka ny biby rehetra io. Zany Jesosy tsika ary nday teka ho voninahitra Jesosy aloha. Ary indro hitako koa ianao manatrika ny ty fotoana ty fa raha jereny olona akaiky ianao to tsotsotra, raha jereny olona akaiky ianao to ohatran'ny kelikely, raha jereny olona akaiky ianao ohatran'ny tsy dia makaiza, fa rehefa hidirana lalina ny fiainanao dia ozy izy le olona hoe ary tsy napoziko hoe zany ny fiainan'iny olona iny. Fa misy Jesosy velona ao anatiny, misy Andriamanitra mahery miaraka aminy ary izy vitahina ho an'ny olona rehetra. Zany ny programan'Andriamanitra amiko sy aminao. Tian'Andriamanitra ianao raha jereny ivelany tsotra. Fa rehefa mijery anao Satana dia ozy izy hoe aza miditra fa zanak'Andriamanitra mahery io ary tsy azo kitikitihana io. Fa izay mikitikitika anao, mikitikitika ny anaka-mason'Andriamanitra ary havana. Zany ny katsao, zany ny tatiavo, zany ny ainatsika amin'izao manaraka ny Jesosy zao. Nataony olona tsinitsinina ary ianao tady ty ozy izy hoe lehibe izay ao anatinao noho ny any amin'izao tontolo izao. Mahery ny Andriamanitra ao ary ny Jehovah'Andriamanitra ao izy dia maninona afo mandevina, misy afo melo azy, mandevina ny fahavalony manodidina ary mandefa ny rivotra hoerana izy. Zany ny Andriamanitsika, zany ny ivavahantsika, zany no vantantsika ratrizay ary zany miara-mandeha amintsika amin'izao fiainana izao. Aza kivikivy zany ianao, mitrakay ianao, maherezy ianao. Aoka hika mihitsy ny kelery maninona mahery aho. Ao ara mika ny kelery rehetra hoe mahery ahako. Mbola tsy mafy zany. Ataovy tsara mahery koa saranga. Saranga hery fotsiny amin'izao koa. Zay ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka hika ny kelery ahery dia tsy hamorona koatr'izay fa izy tsy niteny mitandritandrema tsara aloha fa sao dia mibolisa teo.
zany manko le barazy kelikely ny azo avy ngery pastera alany rivotra e de tsy sedra rivotra mihitsy ve zany ianao fa ny mampiantona ny avion ny mampandeha ny avion dia ny rivotra sedrainy antao itiaka ho andro zalahy fa mahafinaritra izy ny atsika mbola variana amin'izany pastera hony dia ataondry zalahy kary zavavy indray raha ve reo e miova fanavozana ny saina amantaranao izay sitrapon'Andriamanitra tamin'ny marainy pasteur José Alain dia resaka momba n'ilay kozinany moa izy teo niraisiko nao teatro moa zany dia nisy fahoriana moa ina moa le nitranganazy fa ozy izy ahako dia tena rary dia nefa tsy niteraka naniry tonga amina ina moa izy ty amin'ity fifadikany ity izy dia nody mandry tadidinareo fa iny tantara tamin'ny maraina iny vao tamin'ny maraina zany dia raha nareo zao nyresahana n'izay tantara zay nampalahelo le vehivavy sa tsy nampalahelo ataovy an'izao ny tanana izay miteny hoe nampalahelo izy ataovy ohatr'izao ndray ny tanana izay manao hoe tsy nampalahelo izy za aloha dia nanao hoe tsy nampalahelo izy sambatra ry izy fa tsy niteraka fa raha mifahafatesany teo mbola nisy zaza nateraka nody any amin'irainy izy sady miadi-tsaina hoe ataoko izy reto zanako reto matakatra venareo itsika ny malahelo fa izy nody am-pifaliana ianao malahelo ao amin'ny plasiny fa Andriamanitra manana hevitra verana azy hitondra inony fiadanana fa tsy loza zany atao hoe miova amin'ny fanavozana ny saina raha zao izy tsy maintsy nanatrika an'ity fivadikany ity dia mbola ny tompondray ny andro tsy nihinanany sakafo fa izy zao efa eo akaiky ny rainy miatana tsika ty mbola miasa mafy hoe inona zany ny asa miandry ahy rehefa veto zany hoe miova amin'ny fanavozana ny saina tena mila miovontsika mila miovy ianao angatao Jesosy hanovanao be dia be ny zavatra hovaina mihitsy amin'ny fanavozana ny saina ary ao amin'i Jesosy rery ihany nananantsika fahafahana manova ny saintsika itsika tsy mahova ny saintsika izao tsetsatsetsatsyaritra kely ny anjarako moa zany anisan'ny mitovy amin'le thème ny pasteur Mahefa hoe resao ny toetra ny patron hoe rehefa tonga patron ianao dia ny Kolosiana toko faefatra ny diny voalohany dia miresaka ny momba ny patron hoe ianareo tompo ataovy izay marina sy izay mety tokony atao amin'ny mpanomponareo fa mba efa mpanompokoa ianareo hatramin'izay dia ahoanareo zany ny ampahirezako ny olona amin'izany hoe teneno ny patron dia miteny zany zareo mba ianao manao an'ilay patron fa ianao mba efa patron dia patron za da ahoana raha mampatron anahy zany efa ny miasa tena miasa iny ny pastera dia patron an'iza zany patron an-tenako atenonareo indray le fiasan'Andriamanitra andaloha hitiaka fa niasa Andriamanitra ty mo fitenika foana hoe ny olona mitiaka rehefa avy misy fijoroana vavolombelona fa ny anahy dia ampianariko ny mpino manao hoe mitia hafa aloha dia miseho ny voninahitr'Andriamanitra mitia hafa aloha dia miseho ny voninahitr'Andriamanitra sabatra izay tsy mahita nefa mino dia ozy zany za eo ampitoerany eo ananatra ny patron rehetra zany dia inona zany no ananarako ny patron rehetra dia le ananarana ny patron dia ataovy izay mety amin'ny mpiasa hoentinareo fa mba efa mpiasa ihany koa nareo dia ozy ndray eo ampitoerany eo dia izay Andriamanitra le miasa ampahery tena zany za fa za patron an-tenako dia jereko tokony miasa zay miasa za manino pastera miasa vatana io tena miasa pasteur Romy ary rehefa tena miasa pasteur Romy andavanandro manao fivelomana alahady sabotsy larobia ny alina manao asan'Andriamanitra tondram-pavaka isan-karazakarazany ataovy izay mety amin'ny olona taritinareo dia nitarika ny tenako azy zany dia inona ny ataoko ampahireziko ny tenako tsy kitakitaiko aloha zany ny tenako fa mba mijaly koa ty tenako ty raha kitakitaiko ianao ve mba mavita tsy mikitakita ny tenanao
ianao ke zao mpatoro ny tenanao e resy lahatra zava ianareo dia atoronareo zany mba omeo fifaliana koa ny tenanao aza kitakitaina ny tenanao aza melohana ny tenanao be dia be tsika manamelo tena Jesosy tsy mahavita mamelona ny ankonako mihitsy jereo jetilisa Jesosy mahavita mamelona ny ankonana sady vendrana mihitsy angambany dia mofo mangazo ny anarako dia ohatrany tsy mety ilay izy fa lasa zavatra hafa foana manamelo tena aza manamelo tena miala eto satria patron ianao zao dia anarina aza mba tia manamelomeloka nyreny mpiasa reny mba rehefa sabotsy arivo ho an'ny patron rehetra avelao ny mpiasanao mba hamonjy fodiana hamonjy sampana rehefa lahady mba hainao indray mahandro sakafo e raikitra sa tsy raikitra to tsisy manao hoe raikitra rehefa lahady dia ny mpiasanao rehetra alefanao mivavaka fa ianao indray mba mahandro sakafo ina ary paster ny nangalako mpiasa raha tsy mba mpiadana rehefa lahady zany zao ny teneninareo raikitra sa tsy raikitra e eo amin'ilay pratika mako mafimafy kely zay teo lehibe aminareo ny maninona aoka ho tonga mpanompo fa raha zany ny tanteraka ndrosy any Madagasikara atsangano ny tana izay manana mpiasa ao an-trano eto ny manana mpanampy zany e mpiasa mihitsy le fitenitsika azy fa mba mody mpanampy eo tovy ambony tsara ny tana izay nareoreo amin'ny asa botsy fotsiny dia amin'ny alady fotsiny mba nareo mandro sakafo an'ilay mpanampy itsika ne ry havana rehefa tena diniana ny kontsy ny safe any amin'izao tontolo izao ity fa raha vao masisika amin'ny mpiasotsika tena ozy mantsy ny kafe dia faly ery izy mitondra an'ilay kafe eo aminao misy zany sa tsy misy tena misy zany ka tsy adalan'Andriamanitra manao ataovy izay mety aminy fa izay afafiny olona ny maninona jinjany aza tenenina ratsy izy aza opaina izy aza kitakitaina izy mba mevigote izy mba ataovy mitovy amin'ny anjaranao ny anjarany tena misy any olona manao an'izany mizara gote dia le mofo gasiny amin'ny mpanampy dia ny azo paim-pate tsisy nanangatanana ntsony hoe za zay mety venareo ary ny nareo amin'ny alahady amin'ny mofo gasy ny gote fa ny mpanampinareo paim-pate karaikona mihitsy ny lohantsika manina lohantsika za moa tsy tianao hoe kitikity io ny lohany namanao eo fa indraindray koa misy manahirana ty amin'ny fiangonana fa tena mikaraikona mihitsy ary zany ny fiandohan'ny fiovana mila manaiky iovontsika fa amin'ny fotoantsika miova misy amin'ny voninahitr'Andriamanitra maraniko anazy le afatra tamin'ny fakomaly eno tsara ty tamin'ny fakomaly dia nanofy ohatr'izao tantaraiko le nofy tsotra tsinona le nofy ary efa nitenen'ny dada nydika ny nofy na nofy aho hoe tafavory marobe ohatr'izao tsy hitako loha hoe 4e fa nazavabe tao anatin'ilay nofy manao hoe inona ny teme dia misy miteny hoe le teme amin'io dia teme momba ny asa fa fetin'ny asa manko amin'io dia tampotampokeo miditra tao anatin'ny fitoeram-piangonana miaraka amin'ny dada randrena taondra io ndraindray koa manko samy manana ny dadany dia manao akanjo maso ny dada dia nitarika fotoana dia dada lasa namonjy toerana dia niaraka tamina mpanompon'Andriamanitra maromaro izy dia namonjy toerana dia miaino ny dada dia ny fanidimby teo rehefa ny fanidimby teo amin'izay dia samy mitory teny manao an'izao dada marina zany marina zany marina zany ny taloha tiaka fa manatrika eto Jesosy hatrany ampendohana hatramin'ny farany marina zany rehefa tonga ny faraparan'ny fotoana amin'izay dia nitsangana izy
tena natonanahy izy. Dia izao ny teneniny dada tamiko. Zao le roa marina zany. Tampahafantarin'ny olona fa mahay mamaly soa sy mahay manao ny zavatra rehetra ho azy Andriamanitra. Mahay mamaly soa sy mahay manome zavatra tokoa ho antsika ary mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Io Jesosy nahatongavantsika teto io. Mety be dia be ny fampianarana hatramin'ny narinaina. Marina ary tena ampiaritsika reny rehetrarehetra reny. Ka azadino mba hiaingan'ny finoanao tsara, mba andraisanao fanapahan-kevitra madika ny petsy. Nanafatra an'izany Jesosy hoe dia mahay izy manome anao izay reny fony, mahay mamaly soa anao izy dia mahay manome anao izay rehetrarehetra hainy atao ny zavatra eritreretinao ho tonga amin'ny fiainanao. Hainy Jesosy mba mbola hitehaka ao anazy tsika. Karaha misy fisotroana ny ran'i Jesosy eo rehefa avy eo atao fotsiny dia mino fotsiny, aza miasa saina. Raha mody ianao rehefa avy eo mody fotsiny, ampiaro izay azo ampiarinao dia aza maninona, aza miasa saina. Janony aty daholo fa izay fotsiny entina mody hoe Jesosy hainao tokoa ny zavatra rehetra ary ianao kay hono maninona, mahay mamaly soa dia mahay manao an'izany zavatra rehetrarehetra zany ho an'ny mpanomponao. Dia tia Jesosy manaiky amboarina, manaiky ho tefena. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Dia mino afa hitondrantsika ao amin'ny fibebahana izany rehetrarehetra ny tansaina hatramin'ny fanomborony fotoana ka hatramin'ity firavantsika ity. Mbe tsika hitsangana ry anamira enina amby roapolo sy efajato rehefa vita ny andehan'ny voalohany dia mba handohalika tsika hibebaka hifonina tren'Andriamanitra, na ny mpampiasa nanao tsinitsinina mpiasa, na ny mpiasa nanao tsinitsinina mpampiasa, na reo mitady asa tsy mety mahita ka manome tsiny ny hafa, izay rehetra fantatrao fa manodidina ny asa ka nitondranao tany amin'ny fahotana, tondranao tany amin'ny fandrebirebeny devoly dia samy hibebaka amin'izany isika rehetra. Manatona anao hampanavitra ao ny olo-mahatra fahiny ny andiny voalohany ihany. Manatonana panavotrao ny olo mahatra fahiny, ny rofiny be ny saintony fo naneo faso no niriny tsy mety usa satra iana tsy misy nona vinakory fa saminandray nindra fonao karavony olonao. Mandohalitra dia bebaka isika rehetra, tena ataovy amin'ny fonao mihitsy ny fibebahanao androany satria nanaiky ho ampiasain'ny devoly amin'ny fomba mampanao, amin'ny fomba fiteny ka nanao tsinitsinina mpiasa ny mpampiasa, tahaka izany koa mpiasa eo anatrehan'ny mpampiasa, tahaka izany koa tsika eo anatrehan'ny asa, nanao atsirambina ny asan'Andriamanitra, nanao atsirambina ny famelomana ny ankonana dia mifidifidy asitsika farany tsy nahazo tsony samy hibebaka isika rehetra. Misaotranao izay Jesosy satria fantatra efa eto ianao, mangataka famindram-po aminao izay ho an'ny
mpiasa rehetra. Raha izany ka izany ny zavatra nataonay manoloana ny mpiasa rehetra izay tandremanay, izay rehetra ampiasainay, fa nanapatra ny fahefanay izay. Nanao anay ho zavatra eo anatrehy mpiasa izay, ka dia nanao tsinotsinona azy ireny, nanilikilika azy ireny, mifidifidy olona. Jesosy mamondrafo amin'ny patron rehetra, mamondrafo amin'ny mpampiasa rehetra, mamondrafo amin'ny tompon'ny orinasa rehetra. Jesosy satria mihevitra ny tenanay izay fa ho zava-dehibe mihoatra noho ny mpiasa izay ampiasainay. Ka dia manilikilika azy ireny izay, manao tsindrifa lavo izay, manao tsinotsinona azy ireny izay, manao teny maharary amin'izy ireny izay, mampiasa azy ireny tahaka ny fampiasa biby aza. Jesosy ka dia mifony eto anatrehanao, mamondrafo aminay satria raha ny sainto izy ireny dia tafakatra aminao ny fisetony. Ka marina voalazanao hoe izay ataonareo madinika mino areny nefa nataonareo tamiko koa. Tsy ny tsara ihany fa na dia ny ratsy koa aza ka nataonay tamin'ireny madinika minonao reny, efa nataonay taminao koa reny. Jesosy ka mifona aminao izay, nanao teny mandratra, nanao didiko fe lehibe, nanao tsinotsinona ny madinika, nanao fanaparam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Mifona Jesosy, mamondrafo, mamelany eloka tsiraray avy. Dia tokony mpiasa rehetra Jesosy, manao ny asa ho atsirampina indraindray, manao ny asa ho ambany zavatra indraindray. Teanao zay dia manao, tsy teanao zay tsy mampanina anay akory. Nefa eo izay tsy miasa, aoka izy tsy hinana, zay tsy mamela ny ankonany dia ratsy noho ny tsy mino. Ka mifona aminao mpiasa rehetra Jesosy satria indraindray manao zavatra takona tsy hitany mpampiasa, miasa amin'ny fiatsaram-bela tsy manao asa vokatry ny fo. Ny andray ny karama fotsiny indraindray mamaka anay fa ny asa ataonay tsy araka izany akory. Dia mifona na dia hoan'ny mpiara-miasa raha Jesosy satria indraindray manome fanafitohinana, manao fahatezerana, mila ranonranony any amin'ny mpampiasa raha mpiasa sasany indraindray. Dia manao izay mahakivy sy mahaketraka ny samy mpiasa ireny. Mifona Jesosy, mamondrafo amin'ny mpiasa rehetra anao, mamelany eloko mpiasa rehetra anao. Taniko tahaka izany koa izay rehetrarehetra manao tsinotsinona ny asany, mifidifidy asa, na dia efa nitendrenao aza ny amin'izay asa sahaza ho azy ny tsiraray avy. Tsy mety manao izany satria tsy araka ny diplômany, tsy araka ny faripahaizany, tsy araka izay rehetrarehetra ny oetreretiny. Dia miala amin'ireny asa ireny, na dia asa nomenao azy ireny Jesosy. Ka dia mitety asa eto sy eroa azy rehetra tao tahaka ny tsisy mety avokoa. Mifona Jesosy ho an'ny mpiasa rehetrarehetra, mifona Jesosy ho an'ny mpanompo rehetrarehetra mba hanana fankatoavana amin'izay amin'izao sisa izao. Misaotra Jesosy, reo koa ny olona mitady asa tsy mety mahita an'izany fa mitady an'izany eto sy eroa, mangataka famondram-po Jesosy. Ndreo misy avina vonana tao anatin'izy ireny, ndreo misy fankahalana tao anatin'izy ireny. So dia mihevitra koa Jesosy fa tsy asa mifanaraka aminy dia lavina izany asa izany. Ka dia mifona aminao izay, mamondrafo ho an'izay mitady asa rehetrarehetra, izay rehetra azony tsindrifa lavo, izay rehetrarehetra azony fanangolen'ny devoly, izay rehetrarehetra tsy miorina tsara amin'ny asa izay nomenao azy. Mivezivezy eto sy eroa mitady an'izany, ka tsy mety mahita, na mahita aza tsy araka izay nieritreretina akory, na ny karama na ny asa. Ka dia mametsiny anao indraindray. Mifona Jesosy, mifona ho azy ireny izay, mamondrafo amin'izy ireny. Izay rehetra tsy mahatoky ny asa nomenao azy koa, fa sady kely karama ny asa tsy manaja, izay ny fiheverana olombelona Jesosy. Mifona izay Tompo, mamondrafo aminay ianao, mamelany eloka tsiraray avy. Misaotra Jesosy, ka indreto izay vonona hanonitra izay rehetra tsy vitanay teo anatrehanao, na ny asanao Andriamanitra, ny asa nofo entinay mamelona ny ankonanay, entinay manao ny adidina isan-karazany. Mba taiovana izay Jesosy na dia androany dia androany ihany azy. Raha maro izany fampianarana samihafa izany zay, tia andray fanapaka-hevitra mihitsy zay, fa te hiova izay androany Jesosy. Nefa ny devoly tsy faly, ny amin'izany fiovam-pona izany,
ny amin'izany fiovan'ny toetrana izany, ny amin'izany fiovan'ny fenitra hanatanterana ny asana izany. Tsy faly amin'izany ny devoly fa izy dia tonga andrava, androdana, anjera eny amono mihitsy azy Jesosy hitsangana izay mpanompono rehetrarehetra satria efa nomenao fahefana zay Jesosy. Toeriny devoly dia andositra anareo izy ka izay rehetra mino androany dia hitsangana eto amin'ity toerany ity noho ny amin'ny fahefana izay efa nomenao Jesosy. Ka dia tononona izany fahefana izany ary raha vao maheno izany ny devoly sy ny satana dia efa mangorona ny lambany, mangorona ny entany sy ny fitaovany rehetra tsy hajanona eto amin'ity toerana ity. Misaotra Jesosy. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino any asa ataoko nataoniko ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany amin'ny ray. Ana inona ny nangatanareo amin'ny anarako dia ho ataoko izany mba hankalazana ny ray ao amin'ny zanaka. Azo famantarana zao nanaraka izay mino amoaka dia amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany. Mehitra tanana ny marary izy dia ho sitrana ireny, sitrany marary, atsanganiny maty, dioviny boka, avoainy teminy efa nazy maimaimpona ianareo ko manome izy maimaimpona. Ary ndray Jesosy tany fiadanana ho anareo tahaka nandrandray any andrako anareo kosa. Ary efa nilaza zany izy tena nisy fofonahina ka ho izy taminy raiso ny fanamasina na elok'iza na elok'iza no avelanareo dia ho voavela izany ary na nizana niza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Zany ny fahefana Jesosy nomena ho anay. Ka dia teto izay anangana ny tanany ankavanana hosolo ny sapatra ao Andriamanitra fa ny teninao dia afo mandevina ary mandrava ny fanaratsika eto amin'ity toerana ity ka atao fisolo ny tananao izay ny tananay Andriamanitra ahafany amandroka sy mandrava ny asan'ny devoly sy ny satana eto amin'ity toerana ity. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony Yesu ny fahefana an-danitra sy tia tany nazoany manodidina asa maty ny devoly fahefana foana amin'i Jesosy Kristy miatra tsy manana vazahoana mandatsaka ny afomasy Jehova torana manditsy mandevona kanan'olona fampahorina fanananazy tsy finoana fahazahoana fahikirena torana izy efolona izy amin'ny afo atany ampanjina andy nevona amin'ny rano Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony miala amin'ny sabatan'olona mivoakazy rehetra amin'ny fiainana devony tsy finoana tsirena tsy manana tsara ny fanafina fiaterena rehetra didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Andriamanitra velona miala anareo Satana lasa mandeha mandefaka any amin'ny elo any tsy mahazo manatitra ny fiainan'ny olona intsony, tsy mahazo manatitra ny fisainan'ny olona, tsy mahazo manatitra ny fanan'ny olona, tsy mahazo manatitra ny fiarikaran'ny olona. Lasa mandeha miala amin'ny sabatan'olona ndeha makany amin'ny elo any amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Potika ny planinareo Satana, rava ny fatakanareo Losifera ndeha makany amin'ny elo any amin'ny toerana misy anareo, amin'ny sazanareo mandeha entientarareo lasa mandeha amin'ny anaran'i Jesosy miotika hatramin'ny fakana miala amin'ny sabatan'olona reo Satana, miala any amin'ny fisainan'ny olona any, fisainana manandevo rehetrarehetra miala nareo Satana, tsy manana anjara amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Miala any amin'ny vision amin'ny sabatan'olona tsirairay avy any, miala nareo Satana, miala nareo ny planin'Andriamanitra mitateraka amin'reto rehetra fa ny planinareo dia potika sy rava manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ampinona tsy manana anjara, tsy manam-pahefana amin'ny sabatan'olona fa ndeha makany amin'ny elo any amin'ny sazanareo, amin'ny toerana misy anareo ary fatotra amin'raha Jesosy tsy mahazo voakany intsony mandrakizay. Saotra Jesosy anamarina ny zanany ianao ho an'ny mpanomponao rehetra tonga eto amin'ity toerana ity hatrany ambanindrina andy ka teto amin'ny zorina faefatra izao ary ampanisy ny heritreritra ny teny tokantrano tany koa fa misy tsy manana azy andy, misy voafatotra fahazaran-dratsy tsy te hiasa andy antrioanao amin'ny zora sy fotoana izao anamarina ny zanany ianao Jesosy. Misaotra Jesosy dia ataovy mahita fity ao anatrehanao izay ka ny tsy manana asa rehetra Jesosy hanana asa amin'izay izy manomboka izao. Izay rehetrarehetra miasa manolona amin'izay Jesosy ataovy mahita fity
eo anatrehan'ny mpampiasa azy. Azy etrehtra mampiasa olona rehetra Jesosy dia mba hataovy manana fankasitrahana ho an'ireo olona izay ampiasainy. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao ary no angatahana izany. Misaotra Jesosy. Amen. Tonga amin'ny fotoana hanamasinana ny ranontsika ry havana ka dia ho anareo izay tsy nitondra moa satria ohatran'izao izy teo afatapatay izy ihany ka raha mba afaka mamenareo raha mba nitondra maromaro dia mba zareo an'ny mpiaramaka vavaka amintsika izany. Ny raha 570 ny andininy voalohany sy ny faharoatelo ary ny fahaenina no ataontsika dia roso amin'ny fanamasinana ny rano ary ianao ihany manamasina azy ka dia atoranao zany rehefa miteny azy zany ireo ny tanan'ny mpanomponao Jesosy amin'ny masina osolo ny tananao anamasina ny rano dia ianao manatsopoka ny fanondronao ao anatin'ny rano izay ny atananao io. 570 ny andininy voalohany sy ny fahatelo ary ny fahaenina. Ave fanai fanai masingo midina yetua mina itaridalana midina ianao ry mpanazavanay midina ianao ry mpanazavana ana sutrania zinatiana tina mitomoera ty anatin'ny fonay mitomoera ty anatin'ny fonay iza mindrindrato puano angata inay vavakisika. Misaotra Jesosy lehibe ny famindramponao sy ny fitiavanao matoa izay mbola nitaominao ka voataona ary lesy lahatra noho ny fampianarana izay nataonao tamin'ny alalan'ireto mpanomponao reto izay matoa izay mbola mahatratra amin'ny farany eto amin'ity toerana ity satria eto nahitana ianao ary etoko nijerevanao anay tsiraray avy. Misaotra Jesosy ianao moa nefa laza eo izy misotro ny drako ny manana fiainana mandrakizay ary azo ny famelan-keloka izy ary izaho anangana azy amin'ny andro farany mba ho marina aminay izany teninao izany Jesosy ka tsisy hiala maineto fa na dia ny aretina na dia ny olana maro samihafa azy tsisy hitondran'izany hoditsony Jesosy satria efa nitononona teny fahefana izay efa nomenao anay hanamarina izany asa izany ianao ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Misaotra Jesosy ity ny rano tompo rano novidiana teny amin'ny mpivarotra daholo ny akamarony rano notovozina teny amin'ny paopy nentina avy any atokantrano any maro ny fanahy misantoko tompon'ny rano Jesosy na ny vazimba na ny zazavavin-drano na ny kalanoro ny fanahiny maty rehetra tany anaty rano tany dia misantoko tompo zao rano zao daholo fa androany izy Jesosy araka ny tenina hoe roainy devoly dia andrositra anareo izy ko amin'ny anarana Jesosy Kristy tomponesy ny fahefanandanitra tsy dia tany lazoany mandety ny fanaratsitra fa zimba ny kalanoro nolo madorana isy devonina amin'ny afo maso devadanitra tsy anana fahefana amin'ny rano ny tanan'olona tsiraray avy dorana isy devonina amin'ny afo maso devadanitra tsy anana anjara amin'ny rano ny tanan'olona tsiraray avy zazavavin-drano ny kalanoro dorana amin'ny afo maso devadanitra satana fa valefa resinareo eto ny atao firongonareo tsy anana fahefaneto ny fanaratsitra any amin'ny firemitafo mandrakizay any ny anjara toera satana fa fahavalefa resinareo. Misaotra Jesosy misaotra anao zay
reo amin'izay ny mpanomponao rehetra ary. Hamasino reo atay tampitokatra ny ampaladianay. Hamasino ny tananay tsiraray avy. Hanamasina an'izao rano zao zay Jesosy satria efa fahefana nomenao anay izao ka dia hanatsoboka ny tananay tsiraray avy ao anatin'ny rano izay tananay izay hamasino ny rano Jesosy mba ho tonga ranao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sotra Jesosy. Petraka sika rehetra ary dia ny ra 450 nataontsika avy ery mangetaeta ao dia iroso amin'izany fisotroana ny rano Jesosy izany isika rehefa vita ny ra 450 toy ny andininy voalohany ihany. Faindro misy rano velona, faindro misy rano velona, izay omena mba hamelona, izay omena mba hamelona. Anao mahantra sy variana, anao mahantra sy variana, ry zanak'ondry very lalana, ry zanak'ondry very lalana. Aoka ho fantatrareo ny apôstôly Petera fa tsy zavatra mora simba tahaka ny volamena sy ny volafotsy no nentin'Andriamanitra nanavotana tamin'ny fitondran-tena tala izay azonareo tany netindrazana fahiny fa ny rahasoan'i Kristy dia toy ny raha zanak'ondry tsy misy kilema sady tsy misy pentipentina. Jerena azy fijaliana teo na mijenatsika rehetra ary teo nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy isika. Ary teo koa Jesosy nanao vavaka fifonana ho anao manao hoe raha eo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Manatonao ka miondrika manoroka ny tongo masinao za izay olona tsy mendrika ary tompo havoazondreo anao. Mitsangana isika rehetra. Manatonao ka miondrika manoroka ny tongo masina izao lona tsy mendrika ka mavazy tompo hoana. Oi Jesosy, sotrona ty fa ity ny rahako mba ho famelana ny elokareo misy saora ao amponareo. Sotranao zay Jesosy, nahidina ty anatinay ny rahanao mba ho famelana ny elokay tsiraray avy, satria ny elokay ny tsy ahitana asa, satria ny elokay no tsy fanarana amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa na ny mpiara-miasa. Ka dia iny ny rahanao nahidina ty anatinay zany hananana hery vaovao indray ka sady hamany fatoranay no hanasitrana ny aretinay tsiraray avy. Misaotra Jesosy ho an'izay rehetra marary koa dia haka amin'izao ranao zao Jesosy
ka ho safony ho dioviny amin'izao rahanao zao a ny fahatra rehetra maharary ny mpanomponao tsiraray avy a zay tonga eto ka dia samitsika rehetra maka ny rano Jesosy a dia misafany zany a any amin'ny fahatra maharary atsika rehetrarehetra koa reny ny maharary rehetra Jesosy a ny rahanao zay atete amin'ny fahatra maharary rehetra hanasitrana an'izany ianao na ny aretina aty avelany na ny aretina ny anatiny na mivantana na ankolaka diovy amin'ny rahanao Jesosy mba tsy hisy petipetinota mba tsy hisy aretina raiky tapisaka mba tsy hisy aretina mitaiza intsony ny mpanomponao a fa afaka noho ny amin'ny rahanao a satria mahery ny rahanao Jesosy dia tononiko amin'reto mpanomponao reto ny fanahany fanasitranana sotra Jesosy sotra Jesosy farany eto ary zao fotoana zao Jesosy handeha ody amin'ny fifaliana amin'izay tahaka ny fitopolona rehefa ny rahanao ny tetony vohitra sy ny tanàna nody tamin'ny fifaliana satria vita ny asanao ny anay kosa vita ny fifadikanina afaka ny atoraka taminao zay a na nindritra n'izay tontolo andro zay dia hoanao tamin'ny fitopolona hoe aza mifaly ianareo fa manaiky anareo mifanahy fa mifalia kosa fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo zany ny fifalianay Jesosy a mba hijoroanay vavolombelona amin'izay amin'izao sisy zao a fa tena miasa ianao ary marina amin'ny teninao ianao hoe raha izany miasa iza moa ny mahasakana mangataka aminao zay 2 minitra dia 2 minitra ary raha mba mety ianao a misy vavaka mbola tsy voatonona nefa tokony atao fa ararotina ny fotoana tahaka an'izao Jesosy any atokantrano ma tsy be korotana any be mpanelin-jelona any be ady any ady-piainana any fa eto kosa Jesosy mba mifantoka amin'ny fomam-pananay a dia tanterao ny teninao hoe raha eto amin'ity toerany tena reno mivavaka dia miaina nareo any an-danitra ka enoy ary zay vavaka mangingina ao anatin'ny fonay tsiraray avy Jesosy sotra Jesosy sotra anao zay makasitraka anao zay fa aizany vavaka ny tononona izany efa vaomana taminao Andriamanitra ka mba ho marina aminay ny tenina raha mbola tsy mangataka akory azy ianao a dia efa minoa fa tahaka ny efa nahazo sady sotra Jesosy sotra Tompo hiaraka angataka izay rehetrarehetra manao hoe Jesosy o henoy ny vavakay sotra Jesosy rainay eo izay ny an-danitra ho amasina ny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao ety atano tahaka ny an-danitra meo aneny io ny anina saza ho anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay mifakapanahy fa manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen raiso nitsodrano zay ho tononinay mpitandrina rehetra ety aloha ety a ho Jehovah Tompo maro aza matahotra aza mieritreritra foana efa niatso ny anaranao aho ianao mandehana amin'izao herinao zao fa izao mihitsy no hitahiko anao ho Jehovah Tompo maro ka tsy andahoanao aho na afoy anao akory dia hoy Jesosy aminao hoe aza matahotra anokatra lalana ho anao aho mety manadino ny zana amin'ny nono fa ny vehivavy eny mety manadino izy hoy koa isan'ny Tompo aminao hoe zaho tsy mba hanadino anao mandrakizay hoy Jesosy aminao androany aza matahotra ianao fa voaiko midanadana ho anao ny varavarany lanitra androany ampidinako ny fitahina mananampy ampo ho anao hoy Jesosy aminao androany avy etakaiky eto izany malalaka izany rehefa mandalo olana ianao
otrotro ny tanako. Rehefa faly ianao ho tantan'ny tananakavanako. Dia ho ambiniko ianao raha ho toehirizinao anatinao ny teniko rehetrarehetra androany izay nambarako taminao. Fa mivoninahitra ho an'Andriamanitra irery. Amen. Sotra Jesosy. Raha faly ianao mitiafa mafy an Jesosy nahita azy teto ianao androany ary mbola ahita azy foana ianao na iza misy ianao raha raha toky ho alefantsika ity dia mba etsiketsika kely tsika amin'ny raha hoe misy fiara lehibe. Pamili satahorana ividividi tena tsara sy mahafinaritra tonanao zay ho any an-tany misy fiara lehibe entanao zay te andeha misy toerana lehibe ary toa tsy mandofy re azo antoka ny mpamily satahorana ividividi tena tsara sy mahafinaritra tonanao zay ho any an-tany Tingatama tapapili Panvia guna na diamanta Salang surtis pamata Tudanyula zevoatu Amedanicha Timadona tapapili Usanachi Panarapulana Nalamasina mataksi Panvia guna na diamanta Salang surtis pamata Tudanyula zevoatu Amedanicha Asura kuna kama bebe. Lefatunga miala di mamuzu twere na mivoyas. Ifanai maslam tarkiasi sautati na mutayasi. Ifavelu na nimotera tikona satisule. Ifyaguna na nufiara permi fila zanzara. Lefatunga miala di mamuzu twere na mivoyas. Ifanai maslam tarkiasi sautati na mutayasi. Ifavelu na nimotera tikona satisule. Nifeguna na nifiara permi fila zanzara. Kupatupatana na Simatana kama bilisa Wana replata Hanifaguna na diamanta Salansul kisfama Tunganyula sebo Hananita Simatana kama bilisa Wana Hanifaguna na diamanta Salansul kisfama Tunganyula sebo Hananita Tesosi sofera cristiana voyager Catequistas pastera Reuniano na severa Si fosakan fasakan Ni pape aratalana Araragar ni futana Tesosi manafutuana Tesosi sofera cristiana voyager Catequistas pastera Reuniano na severa Si fosakan fasakan Di pape aratalana Araraga ni futana Mateso Sumandali tuana Cibatore Tama pili sana ci Ararapilata Ararapilata
fiangonana Andriamanitra tsy ratsy solokisy fa maro tondra ny olona zava-hoatsy any an-danitra Manaravolana lalamasinina nataksy fiangonana Andriamanitra tsy ratsy solokisy fa maro tondra ny olona zava-hoatsy any an-danitra Piamanga piona daval tuko teka mafany tomponsika rehetrarehetra sotra Jesosy voninahitra andehoan'Andriamanitra ireriany Alleluia masina 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 Jehova tompo maro endrika ny voninahiny ny tany rehetra amen tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen kopakopa tanana daholy samy tahi Jesosy daholy sika rehetra mahazo valim-bavaka daholy hoe Never be more loved than I am right now. Wasn't